Anareo tena maheno azy iarava anareo ao ianareo ao ianareo zay kirakira fananana iarava miarapanao azoky pe elaelanao tiany satria zay efa tsy ao anatin'ny gouvernemanta mazava ho azy fa tsy mifanenjika ekena fa za efa miteny foana zany matony teny tsara tsy hoe akory tsy ho hita e vitareo reny hevitro eny ary zay nilaza fa mbola eo zay mbola anao zavatra zay na eo nareo misy fotoana miteny a misy fotoana tonga de tsy miteny mihitsy a tsy fantatra hoe fomba na io mbola tsy misy mpanjaka mapetaka de mandiry za aloha ngamo zao fany manana zao ary zay manomana zao raha nytena marina kopy ty mandy nomanina zao ay zay fa de fa tsy de manomana andreo rehetra reo zay tsy misamina efitra aminay samina mantsy fa tsy hoe tsy misamina iza moa le samina le misamina le mbola samina raha ny tenako zany rotsaka vonina fenao enao ka sa sa ny tena koa raha ohatra misy mpanohy enao manohana anao tolo reo gouvernementanao reo manohana anao reo raha milatsaky enao zao jereo enao zao tena tsy de malaza ndrindra lamina ny asanao zany miasa zay fa miasa mangina zany ataony eo zay mihitsy mipelaka any trano reny nareo de mipelapelaka miany vaovao mety zany ary enao hoe mbola mieritreritra ny milatsaka any zany za tena milaza aminareo mandalo eto ratsiraka mandalo eto matetika izy amy tanipy fa raha nytaonako zao tena mbola za reke isaky namony GMG fa tsy voasa satany loafa tsy taditika tsy GMS zany a zao le tarika anankiray hoe poste domaine desy taloha zao izy mainy tombapista efa kekika izy papito tety zay izy za mbola irotsaka ary miavy raha mbola zany olobeko tsy ahono tsy maintsy mirotsaka fa zao le tanora mbanao hoe nareo ny solofo de mbony miala solofo ny anarana io izy Jean Claude de mba meo karazana ty filamatra misy hoe avy isolofo zavatra nomendry raha laha zavatra ny anarana vita ny fampitsarana hony avy arimino zay tonga teny any anaty firana foana avy arimino mino rery no mifidy anay ray zany ifaly mifidy anay ioby mifidy anay i Jean-Casse tsy de amfarana ko avy i Jean-Casse raha mba mieritreritra ny latsaka ny prime ministre io miresaka aminao izy manao de tsy hitapony zany izy afaka miditra avy de vitanay aveo fa misy reny sasandray de mbola hoe aviry fahazatany hoe andeha hifidy anay ary mety tsara le micro rehefa mitedina aviry fahazatany fa tena anankiray tsy tatiko amaranako azy izy nge tsara ihany aviviry raha tirahonana olo tena I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafa zay mareva iny zay malasa olona alasina hitarana lavilaka misy voasa goty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Sandahana et compagnie. Ah ouais. Miarahaba antsika rehetra zay mihitsy efa saika ny ady reheritreritako miarahaba anao sakaiza mialatsiny aminareo zay mihaino sy mijery zany a fa mihinana chocolat efa tsy haiko zaraiko le izy teo tsy tongenao ankizy azava kely hoe somary mibalabalana kely sorokopitiavana mihitsy moa zany fa ny olona moa zany rehefa sitotoizany notratsika miresaka mony mivalana sy ny sisa de mieritreritra le ady fona nakamo tao ampandrina alina vao nahatsiaro hoe tany Tomasina nanao spectacle nisy adra tena adiniko mihitsy nefa sketch miforonona ho atao ao am'le izy de efa hitanao ihany moa reny fa nisy fotoana ihany moa tsika ny atao manaraka indray zay indrindra ka
manaraka iny manetsa be mbola hoafy miarabantsika rehetra tompoko manahirana ampena hoe olona sepotra amin'ny teny radio vakany aloha netratranatratra filigoty ahako filigoty do raha vainy iny zany hoe zao hoe itsika kosa aloha zao efa firy-taona kosa moa zay tokony mba misy fanovana kely ndray tsika aloha zany mba zato avy zao fifidianana sisa mba de ny bed any Michael Jackson zany ho monté tsika de raha vao misy zavatra resahany I feel good ka zavatra manirikiry de apitsika any you know I'm bad your bat is mine apitsika an'izay le générique zany fikasana zany fikasana n'olombelona zany fa jury aminy de hitatsika eo fa ny I feel good mantsy mialatsy ny tompoko le voanjo anatin'le chocolat zany zao io aniko fa avolombelona amin'ny finanana azy iny ary fitantarana mivantany any ohatra toko afafa be no manosotra toko to misotra le tsy ahotra zany ny lama ny chocolat nafa na to zany ke nanao ny chocolat pyramide be na tsira sarotra be mihinana izy sarotra ihany mihinana izy fa tsy manina satria le zoanina daholo chocolat Toblerone be nameko ny Larissa zany nisy tonga tany amin'ny Didisbo tsisy no kosa rangatsy dada sy mama Larissa raha mijery nareo am'izao nameko izy mba ho anareo nameko afinareo any zao ara le hoe resaka loha hevitra azontsika resahany hoe ilaina ve ny mijery ny fiainany hafa ahafahan'ny tena hanana finiavana zao mantsy ny ady hevitra mipetraka ohatra ny anahy zany tena hitako mihitsy hoe za zany mitantara rehefa mahita zavatra mbola tokony hampany nofinofy atsika de mitantara koa rehefa misy zavatra mahatonga atsika tokony ho mafinaritra kanefa tsy voahitsitsika le izy de misy olona miresaka rehefa aveo manko anatin'ny zavatra atao hoe ohatra zao 224 tsy haiko noho izy raha mbola nandefa indray na tsy izy koa amin'ny apahany ilaina fa amin'ny apahany tsy ilaina fa tafijery ohatrany lasa tsy fanahininao le izy zany hoe zao ane raha ohatra zao izahay tamin'ny anatra tany amin'ny lycée Ambatondrazaka classe de 6e 5e 4e de ny mpampianatra anay sociologie madame Rabeso de miteny anay foana raha vomba manam-potoana ianareo rakizy de mandehana mijery fitsarana de lasa izahay makany amin'ny lapan'ny fitsarana mijery fitsarana tao amin'ny fitsarana nahitanay fa ny mpisolo vava dia misy agent d'affaires ny mitondra teny ao anatin'ny affaire zany misy agent d'affaires misy avocat de ery amin'ilany misy ny procureur de ery misy ny mpitsara hitanay de rehefa aveo hitanay ny gadra avy eny amin'ny laplasy hoentina amin'ny menoty avy ety arina de hoentina makeo izy de misisika izahay zay ny nahita tao hoe ny président tribunal miteny hoe mangina daholo fa raha zany avokako daholo le ohatra nyreny le any an-dafy reny ohatra ny mpampianatra anay Ramsey Ratovo Ramsey Ratovo ndray natambatra lasa razana vory Ramsey Ratovo mpampianatra anay amin'ny teny français ilaina tsy nahafantana Ramsey Ratovo tony Ratovo Ratovo iny prof de géographie fa i Ratovo ndray prof de français izy ndray rehefa mijery cinéma izy tao amin'le cinéma zany misy an'le film hoe Sabrano dans les bambous de rehefa le hoe film sinoa Sabrano dans les bambous tany amin'ny taona 70 efatra amby fitopolo Sabrano dans les bambous zany de misy Tsangli le nitsipazany olona sidra de lasa jamba de rehefa aveo izy nanao combat de resiny any King Kong ny anaran'le bande contre taminy amin'io fotoana io zany ny mpianatra ray classe de 5e mampianarana Ramsey Ratovo tsy manam-bola ijerena cinéma rehefa amin'ny alahady sy anasabotsy fa tantara indra Ramsey Ratovo amin'ny ankizy ny cinéma nijereny tamin'ny alahady tao am-pokon'olona de mahafinaritra ny ankizy de aveo izy miteny hoe raha nationalisme patriotisme ho an'ireo sinozy izy tam'izany no fotoanan'ny colisme ny fiantson'ny sinoa le hoe terreur Mantsourie ve le misy le bandy kely le natao otage de natsalo le be hoe dada sy niny aza amin'ny raharano zany fa de rehefa aveo ianao zany mahafantatra ny zavatra tokony fantatra zany hoe ny fivelarana zay resahako zay averina kely Rainibozy le loha hevitra de omeko anareo ny fitenenana hoe ilaina ve ary mbola ilaina ve ny mijery ny zavatra avo noho ny zavatra ataon'ny tena zay tsisy idirany volany am-paosy hoa ahafahan'ny tena mivoatra filamatra ve no mijery ahafahan'ny tena mazava ny valiny ngefa tena ilainy zany ahafahana mitsara tena ahafahana makatoerana ao anivon'ny tontolo na fiarahamonina tena leo iny Rainibozy de lasa mametraka hoe
tsy ampidi-bola aty amiko tsy mandalo any an-trano ny lalana makany an-danitra fa ny sotovozonao kosa nge tsy ho vidy mola indraindray manko le izy tsy de tena hoe misy dika eny fa ny fitiava-tanindrazana sinoa tamin'izany fotoana zany zay notafi ny japonais no nisongadina tamin'ireny tantara tainy amin'ny taona 7 efa talohan'izany azy reny efa nomboka taona faraparany 80 Gengis Khan nandresaka Hermédine nandresaka fiparitahan'ny sinoa mandeha maneky eran'izao tontolo zao japonais sinoa zany de ny mpitondra tao aminy sy ny fiarahamoniny no nahatonga azy hoe zay tsika mantsy ny malagasy ilien zany tsika zany hoe tanosy daholo tsika eto amboniny ty Madagasikara ty hafa ny fomba hivoarantsika miohatra amin'ireo firenena misy frontière mikasika zay mahazo vahana na mahazo tombony amin'ny fiseraserana manodidina azy fa isika sarahany ranomasina misy lafiny tsara sy ratsy daholo hoe ka ny tahaka Japon, Madagasikara zay nosy na Philippines ihany koa dia manatombo raha milafiny manatombo ny hoe mahatahiry ny maha-izy azy izy satria kely na mihena be raha mitam'izay manana sistany ny fahasimbany ny kolotsainy na ny fiavahany ohatra mantsy raha misy zao ny ohatra niraisiko niaraka tamin'ny Larissa teo hoe za mandeha tena amiko ny fizarana sy ny fitantarana ny fandrosoana ny amin'izay toerana alehako zay anomezako fanamariana foana fa tsy miantraika any amin'ny fanapahan-kevitra ara-bolany aposy ny resaka fivoarana sy ny toe-tsaina de mbola tena tanjam-peny atevitra mbola mafy-peny atevitra ohatra zany lasa ty lasa zay aka ohatra anankiray zao zany ohatra hoe zavatra misy eto amintsika zany nakany Tomasina ako tamin'ny lakamisy de ny zavatra hitako tao de misy banky ao Tomasina de eo amin'io banky io misy olona milahatra sahabo amin'ny 200 milahatra zany le olona de milahatra le filaharana zany 100 metatra eo amin'ny avenue Tomasina eo de manontany efa inona reo olona reo de mpianatra afaka baka fa milahatra andohan'le vola ao amin'le banky ahafahana mahazo an'le récépissé ahazahoana an'ilay diplôme an'le baka zay mbola amin'ny 24 septembre mivoavoaka fa ireo olona milahatra ireo amin'ny 3 maraina no misy tonga eo zany hoe le amin'ny 3 maraina zany miankina manaina be mihitsy zany le manao an'le zavatra nefa misy olona zany hoe tsy afaka eo raha tsy amin'ny hariva misy ny tsy mahavita mandohan'le izy organisation zay teneniko zay afaka mitady hevitra ve isika mba hanalana sahirana an'ireo olona ireo ohatra zay zao teneniko zay ohatrany koa ny otsira be filaharana be mihitsy eo amin'ny banky eo ohatra zay resaka zay resaka le tena filaharana ka isika raha vao tsy mitady an'le mba mampetipety an'le fiarahamonina zay tsisy dia re manana le telo aloaloha zany ahafahana maka an'le le baka le copie an'le baka le ilainao anatin'le izy de telo alina le saran'izay azo amirainy io hoe niresaka tamin'ny fijerena baolina tany Mahamasina tamin'ny Somangy efa namezana zay fanamariana zay andray moa le olona moa zany ndraindray koa le olona miteny efa zay ny organisation misy manko no miteny hoe efa zay ny organisation nataony ozy izy tadidinareo ny basket finale tamin'ny Ankoay contre tamin'ny Egypte zany efa zay ny organisation nataony aloha de azantsika rena sisisa sy mananana fa efa zay de nenareo koa manko zao le adevitra zay manko hoay raha manome fanamariana hoe namako ankizy vavy 20 ka hatramin'ny 20 taona enina no nilahatra tamin'ny 3 maraina teo amin'ny palais tamin'iny tafiditra iny izy noho ny avy eo fa ozy izy hoe fitiavanay basket rakoty no nahatonga anay nanomolina tsy melety eo amin'ny palais fa raha tsy zany nody ilay hoe tsy maintsy natao an'izay ve ile fitenin'ny ragoto de le hoe en l'espèce ny radanoara zany hoe manavaka sokajiny zavatra ka raha io no miverimberina matetika io fampilaharan'olona lavabe io mitangorongorona nefa tsy ekena loatry de lasa kolotsaina io mampitangorongorona olona io fa maninona io raha kana vahaolana ka mahamarina ny tenin'ny Larissa hoe ambatsindraindray ihany inge io misy ka raha ambatsindraindray nge tsisy olona hiteny firy io fa lasa zary tahafin'ny atsy hatrany Tomasina ka hatrany Antsirabe ny zavatra fahita eto Antananarivo raha mpitahina ao anatina resaka organisation manko
ny hoe milahatra nge tsy mampanina ny olona satria raha hijery fampisehoana anankiray ao ampalede sport na hijery baolina ao Mahamasina hatramin'izay ka tena hitan'ny olona fa tena milamina misy le izy milahatra de hoe zay tonga maraina niaraka amin'ny sobakaka no tafiditra mialoha amin'ny rariny sy ny hitsy fa ny kapeny teo amin'ny basket tsika aloha zany tsy inona mijery ny zavatra efa nitranga tam'le basket le teo Mahamasina tsy ny tonga maraina teo ny tafiditra voalohany tsy tena zay akory misy ihany koa zany ny fandaminana araka fivarotana bie le teo Mahamasina efa mety nge le izy tant mieux zay zavatra efa atao fa manatsaratsara zavatra tadidiko tsara zay Isrambelo ny ady tamin'ny fijery tamin'ny fampisehoan'ny popy tao amin'ny palais des sports lasa izahay no mandamina miaraka amin'ny mpikarakana tsisy dirana mihitsy le fikarakarana le izy ny antony le olona mipetraka eny amin'ny toerana tsy tokony hipetrahana fitaizana moa io zany fitaizana moa io ka le fitaizana zay ny olona milahatra le any Tomasina maka an'le kopian'le baka tsy maintsy ilainy moa iny fa le fitaizana apetraka zany any amin'le mpikarakara am'izay hoe moa ve ara teknika tsy misy hevitra ahafahana manao an'le zavatra ny olana mitranga manko de izao ray ny malalay finosana de ny ray vala no lazaina fa ratsiratsy azon'le tiako tenenina matetika tsika rehefa mahita ohatra hoe rona telo hoe rehefa mivarotra tantely le mpivarotra tantely de asinsirava gasy ohatra zany fa mpivarotra tantely era Madagasikara ho an'ny olona sasany tonga de tsisy atokisana mihitsy fa isaky ny mividy tantely de hoe io tena pura tena tsara tena pura de miteny le olona hoe tena pura ozy le olona fa le manontany io de mampolisana zato ny lohany mbola mieritrehitra mody maly de hoe tena pura oriny mivarotra voasary aloha de mamy io inariny avaly za aloha zany raha mivarotra voasary ka anteny mamy ty somary mariky fa ataoko be siramnefa voasary mangirana no amidy zay lafin'izay de fitaizana any amin'ilay mpanome an'ilay tolotra sy fitaizana any amintsika zay afaka manavaka tsara ny hoe asa tsy maintsy ilaina ny milahatra zavatra tsy maintsy atao ny miaritra satria nge misy ohatra hoe za zao ohatra hoe nandeha tam'le atao hoe parc d'attraction reny le parc d'attraction ohatra hoe ity zany 224 ndray zany le étalage de vie privée quoi zany hoe zay moa zany tsy tatiny 224 hoe za zany rehefa avy mandeha any am'zay aleako de mitantara ny tsirona leako tany hoe de fiainako amin'ny ankapobeny zany tantaraiko tena za tsy nitantara teto ny anarany elikako anakeninao mbola tsy miteneniko anareo teto zany ny tena privé ny zany tena privé de eo am'izay le milahatra le tiako tenenanareo ny montagne russie anankiray na ilay hoe flèche marteau dia de misy an'le hoe hoteneniko rehefa avy eo hyper space montagne zay milahatra mandritra ny 5 minitra rehefa andeha eo fa rehefa tafakatra ao anatin'le izy ianao dia 2 minitra sy 20 seconda le izy vita fa efa zay ny fandaminana azahoana an'le 2 minitra sy 20 seconda fa ny olona milahatra amboariny zareo tsara le fefilahirana tsisy mifampisongosongona sisy zany teto Madagasikara ny mbola nisy ny hoe raikitra am'izay ara ny famarotana bie raikitra mividirana le basket ndresako hoe de mbola matavy be 10 metatra ny filarana tsy hoe eto rery bon fa mbo eo le atsika le hoe flamatra zany hoe organisation flamatra sady miaraba ny mame vonahitra atsika rehetrarehetra no miaraba ihany ko tsy maty fo amanaina fakahita zao matsara sy fakahita tava de afaka miresaka miaraba ny mpiaino rehetrarehetra ny any idirako teo le an'lo hevitra rakoty teo le hoe tsy mitsiriritra fa hoe mijery de rehefa jerena amin'ny saina madio saina malalaka be le izy de ny fijerena ny hafa ahafahanao manamboatra ny anao ahafahanao tsy hoe mitsiriritra akory ianao fa ahafahanao manamboatra ahafahanao manisy tanjona amin'ny fiainanao hoe ohatrin'io no tiako atao na mihoatra no io no tiako atongavana de lasa mialina lasa fialonana le izy de lasa anina efa verina ho ny ririnina verina le zavatra saria le zavatra mitranga mahatonga an'le resaka le zay de izao hoe isika zany ao anatin'ny mahafirenena atao hoe sahirana sahirantsika isika ao anatin'ny mahafirenena hoe manana olana ara-politika mitranga foana tsika amin'ny ankapobeny indrindra fa reo mpanao politika antanina hoe miteneny eto de mekany eto mirifa de miteneny hoe tova bien reny zany ohatra zany tsy mahadakorana mihitsy de eo ndray zao ny adihevitra nitranga tamin'ny tele tamin'ny omaly ohatra le am'le hoe iana andaminy ny ara-ekonomika ny tokony resany ny ara-politika ny tokony resany rehetrarehetra miresaka ndrenany tsara tsara migoty
tsara le ao am'le resana daholo zy azo resana niara-kolotsaina resana niara-tany fanatanjahantena resana ohatra zao aka ohatra hitako tamin'ny vaovao tamin'ny omaly miadihevitra ny ekipa mpanao baolina kitra ao Allemagne sy ao Frantsa fa tsy tokony andeha roaplanina ny ekipa anankiray rehefa andeha hamonjy le match ao anatin'ny championnat division 1 zany ny antony écologie zany zay adihevitra zay tena voakan'zareo mpitatana zany fa hoe raha mandeha train zany ny ekipa Paris Saint-Germain makany Toulouse na mandeha train zany ny ekipa ny Bayern de Munich mandeha makany Dortmund ohatra dia 25 000 € ny raha mandeha avion de 25 000 € zany ny frais ny roplanina io fa raha mandeha train izy a de 22 500 € ny frais an'le train kanefa rehefa avy manao baolina le rony de tsy misy train afa mody raha réservena fa tsy hoe atao spécial nefa tsy mbola misy ny train spécial zany adihevitra zany ny andrareo zany zao zany hoe izy efa any amin'ny avoleta be izy ny adihevitra de tsika moa zany zao de manatena hoe rehefa avy manao baolina ny CFFA am'lady a de afaka mandeha tsara satria tadiditsika tsara ny tamin'ny herintaona rehefa afaka nandeha zao mbola adihevitra ny gasy zao satria tena be de be ny mpianatra tany amin'ny EPP ary tsy mianatra tsony dimapolo fa izy moa zany efa resahana koa tamin'ny omaly hoe misy miteny hoe efa nanahirana foana angeny napiditra mpianatra fa manahirana kokoa mapiditra mpianatra am'ty 2022 ty nisy ndray mpianatra tany mbola nahirana ny ary mpianatra tao miankina ndray koa raha tena misy tsy mianatra fotsiny zao fa le izy moa zany ohatra nisy lohahevitra mantsy ny angianareo teo hoe ilaina ve ny fampitahana tsy azoko tsara izy fa aleo ny fiainan'ny anekafa rehetrarehetra raha mahay mandanjalanja sy manao jery mpitolo fotsiny a ilaina ny motivation mijery ny fandroson'ny hafa ateo am'zay fetra ateo am'zay fetra ahafahana miara-miaina zay nanabe tantsaha tamin'ny fotoan'andro ny tany amin'ny taona 20 ka hatrany amin'ny taona 2000 teo eo nanabe tantsaha izahay niarany aina tamina tantsaha de mampianatra tsara ny antsoina hoe ohatra anankiray ao anatin'ny fampianarana io a ny atao hoe courbe de niveau mba ataovy courbe de niveau a ny kisilasilanareo a am'izay mba tsy kohandrika ny nofo tany de am'izay mba mijanona eo a ary azo ambolena daholo zay mba azo ambolena amina kisilasila amina tany anankiray mitsotsorika zany fa io a azo ny théoriquement araky ny fanazavana de azo le tantsaha izy tantsahana Ambatolampy io tiako resahana io any ambany vohitra Ambatolampy io resahako io fa tsy tiandreny vohitra Ambatolampy akory fa rehefa tena nentina tany Fianarantsoa zareo niaraka tamin'ireo tantsaha tany Fianarantsoa zay efa nanao an'ilay courbe de niveau zay voatsapany hoe ve ohatra zao le izy ary tena mahomby tokoa le izy a ary mety tokoa le izy a satria rehefa avy ny orana tsy tonga de very any ambany any daholo ny rano fa mba misy rano mba mijanona ihany koa eo am'le ambony eo ary rehefa manisy zezika tsy hoentiny rika daholo le zezika zay ataonao fa mba misy mijanojanona ihany kosa ary rehefa manao an'ilay courbe de niveau a tsy de voatery atao mahitsy be loatra fotsiny fa asiana lalany rano ihany kosa aloha manary any ambany any mba tsy ho simbain'ilay rano midosaka be a lay courbe de niveau na lay voly antanatohatra zay nampianarana zany rehetrarehetra zany a de ombaniny hoe agroforesterie le atao zany hoe sady mamboly ianao fambolena fihinana na famarotra na de sady mamboly ihany koa hazo na fihinam-boa io na tsy fihinam-boa fa misy hazo natokana hatao miaraka amin'ny fambolena de ohatra anatin'izany ny acacia mangeoma ohatra le antsoina hoe kininimbazaha zay manamasaka tany reny zavatra reny amin'ny atsipiriany tsy fantatry le olona izy averefa nofinofa averefa mampiaso na tena rehefa mitondra diapo ianao oentina moa le diapo tam'izany mbola tsisy nytony telefône portable zany fa oentina le diapo de alefa am'zareo de saina jereny de izy ohatra mieritretra hoe zavatra any andafy ihany ty tsy any andafy le izy fa zavatra any Fianaratsoa any amin'ny faritra Andringitra iny aty amin'ny faritra Isandra aty de atoro anjareo le zay vao tonga tany zareo zay solo tena vitsivitsy folo teo angambany avy ety Ambatolampy zay izy vao tonga saina ay ve tena misy manao tokoa le izy ary azo tsapahitanany tsy voatery andeha lavitra fa na eo akan Robin fotsiny aza aty avaratra Ambohimasoa de fa ahitana an'izany voly antanatohatra zany ohatra anankiray zay amin'ny ohatra be deaibe azo tsika raisiny misy ohatra tsotra zany zao ohatra zao manontanytany sady manao sarikasma kely mampime mafinaritra fampiaraba ve ny teny ambony estrade sy ny tao ambany sapin tam'lady zay fantany apetraka fotsiny a zay fotsiny aloha de zay zany manala ako am'zay tany amy GMJ io satria zao tany Sénégal reny resako ao a fa nisy fotoana niaraka imaky sarina sy Abdoulaye Wade sy Abdou Diouf de efa manty Léopold Sédar Senghor tam'izay niaraka de le rony tsisy mivorovoro any firenena izy akory a tsisy miresadresaka mombany amin'ny ahoana izy a fa izy miresadresaka le rony tsika zany zao raha ohatra ka hoe misy mitondra kehitriny de ny tamin'ny taoriana zay de ny talohan'zay de ampiarahana kely de mba miaraka mba misotrotro zavatra ery amin'ny amatsoivato ohatra zay resaka zay mba tsy Donald Trump zay ka
nanao fampisehoana zany ohatra resako hoe nanao fampisehoana zany tany TV plus. Tena mora be ny B500 ny Orange, afaka miantso, mandefa SMS, manao Facebook ny sady maharitra 420 feno. Ay kosa, B500 tolotra ahafahanao manao antsy 10 ariary, mandefa SMS sady 10 ary internet 10 méga, zay maharitra 420 feno. Ka raha mampiditra ianao zao, dia raha piditra zao vao tapitra ny feim-potoana ampiasana azy, zay amin'ny sarany 10 ariary monja. Antsoiny 224 étoile 1 étoile 1 B500 tena mora be kosa, miambika 20 ny SMS raha vidina amin'ny Orange Money ny tolotra. Orange. B500 tour miaraka amin'ny Orange ho anatananarivo sy ny manodidina ny 14 aogositra hatramin'ny 9 septambra izao. Koa miomana ary hiarifety sy lalao miaraka amin'ny B500, ilay tolotra tena mora be misy antso 10 ariary, SMS sy internet maharitra 420 feno. Ilalao isan-karazany, fihenam-bidy amin'ny finday ary loka maro nozarainy toy ny petrabola hatramin'ny 30,000 ariary amin'ny Orange Money. Koa manasa antsika rehetra hifaly avanja miaraka amin'ny B500 ny Orange. Ary ao amin'ny page Facebook Orange ny fandaharam-potoana. Orange. Mitady asa ve ianao? Mitady lehilahy raika amin'ny 20 hatramin'ny 13 taona, mahay manjaitra sy mampiasa machine à coudre industrielle ary manandraikefa amin'ny asa tanana. Mahaliana anao ary izany dia antsoy ny 034 37 022 11 na 032 12 022 11. Mitady asa ve ianao? Mitady lehilahy raika amin'ny 20 hatramin'ny 13 taona, mahay manjaitra sy mampiasa machine à coudre industrielle ary manandraikefa amin'ny asa tanana. Mahaliana anao ary izany dia antsoy ny 034 37 022 11 na 032 12 022 11. Jusqu'au 12 septembre, profitez de notre promotion vacances. Et pour passer des vacances en toute tranquillité, achetez maintenant et payez à votre retour avec notre offre à crédit Cosmos Merich. Pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur www.cosmos.mg, participez à la grande tombola Voyage de rêve et tentez de gagner un séjour pour 2 personnes à Maurice et 2 personnes à Nouzbé. Voir conditions magasin. Cosmos, votre partenaire de confiance. Avec Société Générale Madagascar, la rentrée est un vrai moment de bonheur. Du 22 août au 22 octobre, souscrivez à un crédit Souafène et participez à la tombola pour être tiré au sort et gagner 2 millions d'ariars à chaque tirage. Oui, 2 millions d'ariars. N'attendez plus et préparez votre rentrée dès maintenant. Rendez-vous dans votre agence la plus proche. C'est vous l'avenir. Société Générale Madagascar. En position, équipement prêt, paré à l'affrontement. Yanoku, atu ampastouna ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny Pélican. Pélican, dia fitaovam-pianarana avolenta isan-karazany toy ny crayon de couleur, feutre, aquarelle, pinceau, cire, colle, stylo, gomme, ciseaux, ary blanco. Mampiasa ny kalitao tsara indrindra miaraka amin'ireo fitaovam-pianarana Pélican fa fahazotona mianatra tsy misy toy izany no miandrainao. Tonga avy anganarany amin'ny tranombarotra lehibe sy mpandinjara fitaovam-pianarana mahazatra anao. Pélican. Ni fahombiazana sy ny fahaizana, ny famendrehana ho fampandrosoana, fandrosoana maharitra kalitao tena lafatra, miaraka aminao isan'andro sy natao andetra. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Na ny cahier, na ny copie, misy karazany maro safidy. Calligraphe vidiny mirary, kalitao lavrary. Na anao sary, na koa noratra, sady mazoto no miainga miaspiraka, sady mahakinga no mampaniraka. Fampiasan'ireo matianina eto Madagascar, efapolo taona zao. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax,
La qualité au meilleur prix. Fotoana zao ijerena Novegas ao amin'ny boky Canal Plus. Mifaly zao ny tranainina manolotra ny vaovao ndao. Talata 9 septambra 2024 tonga somatsara indray ato amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy. Tontolon'ny fampianarana no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity taorian'ny famaizana nahazo ny trano maromaro tao amin'ny oniversiten'ny Andrainjato tao Fianaratsoa dia isy ny fandaminana tao ahafahan'ny mpianatra maka ireo antota taratasy maromaro sy izay ilainy tapitra may sy hototon'ny afo tao amin'izany toerana izany. Tsara ny mampatsiahy fa ny préfacu ity may kilan'ny afo ity efa misokatra moa ny fanadihadiana ka ho hita eo ny teny antony marina nahatonga izany afo izany. Tontolon'ny raharaham-pirenena mifangaro amin'ny fifamoivoizana no anoizantsika ny fampahalalam-baovao taorian'ny fametrahan'ny filohan'ny repoblika ny vato fototra ahafahana manomboka ny asa fanarenana sy famerenana amin'ilao ny lalam-pirenena faha-13 dia iroso amin'ny fitsiriana ireo tena everina ho tena asa maika sy tena mila fanamboarana matotra amin'izany lalam-pirenena faha-13 zany ny orinasa kolasy efa nanomboka tamin'ity herinandro ity. Efa nidina ny toerana avokoa ireo fitaovana lehibe rehetra entin'ity orinasa ity anatotosa sy anamboarana izany lalam-pirenena faha-13 zany araka ny fampitam-baovao namen'ny ministeran'ny asa vaventy. Eo amin'ny pejin'ny diplomasia tonga nanatitra ny dika mitovy amin'ny fanendrena azy ho maso ivony vondrana Europeana eto Madagasikara tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy omaly ny masovo vaovao Ramatoa Isabelle Delatra. Tamin'izany koa no nanamafisany ny fahavononany hanohy ny fiaramiasa efa misy eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny vondrana Europeana. Tontolon'ny fanatanjahantena baolina kitra anio no anainga hiazo any Cameroun hiatrika ny lalao mandroso amin'ny dingana savaranandro ny fidinan'ny Coupe de la Confédération ny CAF ny LGK plus Football Club misa 30 nisan'ireo délégation andeha hiazo any Cameroun amin'izany diany amin'ny lalao mandroso izany. Salama tsara avokoa ny mpilalao rehetra efa nizatra kianja bozaka nandritra ny fotoana maritra ny LGK plus satria dia fantatra fa bozaka ny kianja ilalovana any Cameroun any. Omaly kosa dia nampafantatra ny antony natonga ny tsy mbola nandehana ny filohan'ny fédération hiazo any kapitona ny filohan'ny malagasy rugby tamin'izany no nanambarany fa dia amin'ity an'ity izy vao andeha hiazo any kapitona ary fanasana amin'ny mafilohan'ny fédération azy no hiazony any kapitona. Efa lasa any an-toerana avokoa ny délégation malagasy rehetra amin'ity taranja baolina lavalava hiatrika ny fiadinana ny amboara eran-tany ity raha tsy misy ny fiovana tamin'ny sidina dia efa any Afrika Atsimo izy ireo tamin'iny andron'ny omaly iny. Angasitrako anao tompoko lasy sy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao teto amin'ny heure DJ tamin'ity maraina ity raha tsy mba manana le mec teo amin'ny tantsoroka teknika bandeka amin'ny marandre anampy kosa no nanomana sy nanolotra ny fampahalalam-baovao antsika rehetra manasa antsika hatrany anjotsy tapaka ny faondarana rivotra dia mirary tontolo andro mahafinaritra eo ambany fitarian'Andriamanitra. Seria. Leo be. Rivo baovao. Tsy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Miampy kompandeakama vao matsikaiky enao avy any an-davitra zany. I Paul Pogba dia vao roroy amina resaka hoe anoano misy vidéo le ry miteny hoe meko notre gasy Kylian Mbappé. Dia tena lasa skandale be skandale be resaka dia mitohy le izy zavatra mampalahelo amin'ny Paul Pogba aloha zany le riny manana iny toetrany iny naratra indray le reny ao entraînement tao amin'ny Juve dia niopérena le ria
dia lasa mampalely foana e Mbappé tsy le io Mbappé hoe tsy mety tsy fa le tena comble tam'le izy a le hoe mamany Mbappé le sipainy ka le resaka be da be fa ohatran'le daran'le Botswana e ahoana le manipy baolina anaty but resaka sy honora omaly fa hoe psychologique d'accord fa hoe ny arbitre koa hoe dia tsy mitena zay manao handball niaraka tam'le Bakondrano dia mahafantatra an'izany le baolina io rehefa centre dia hitsahana amin'ny tongotra dia dakana miditra any anaty but le but anao dia satria hoe le adversaire no manao an'le anina iny a dia zay zany hoe le afrikanina sy tsika malagasy any mbola any le raha iny any le izy iny efa voatendry zany hoe la manao an'le izy fony mbola mpilalao za tamin'ny fotoan'androny a dia rehefa manafika tsy mety mahafaty baolina tsy noho ny antony ara-pahasalamana le meka moa avy any ambany dia hainay zany mitoto zany loha dia rehefa milalao baolina ka le manafika zany satria ny teo anelanelan'ny nanomboka hatrany amin'ny benjamin ka hatraty amin'ny senior irakotomanana dia attaquant mpanafika ny toerana nisy dia rehefa manafika tsy mahafaty baolina ka misy fotoana ohatran'ireny very ny baolina dia raisy ny baolina tonga dia takana mafy be miditra ny anaty but fomba fiady io zany manala an'ilay le atao hoe sanjila le hoe sanjila ratsy le tsy manina koa le izy moa anatina geste symbolique hoe ana fa manilikely fotsiny le izy fa arbitre James Brown moa zany tamin'ny lahady le mafy tiako hita akaiky le rio ohatra Mandela tambola tanora io rakoda rehefa hita akaiky lavalava volo izy lavalava volo izy dia le kelikely izy dia le volo le somary ohatra mibozabozaka mipetraka tsara avaizy izy io afrikanina tatsimo izy zay moa le teo le hoe efa tonga ny Afrika Atsimo zay efa fakomaly ny raha tsy misy fivana ho any Ledisy Makia omaly a nefa nikatana ny namana santatra tsinona zao niaraka amin'izareo any dia mandefa ny sary a efa tonga andra 12 izy ny tonga dia efa namoaka sary miaraka amin'ny chef de délégation Ira Marcel filohan'ny Malagasy rugby dia amin'ny tiany io ty vao andeha satria mbola efa misy ny chef de délégation any mitarika anazy akoatra ny santatra zany any any mahafinaritra ao anatin'le izy aloha any Afrika Atsimo tsika anao any fiadinany amboarera-tany amin'ny resaka rugby à 7 ny ekipa malaza ihany koa zany any ivelany amin'izao any Europa dia ny rugby à 5 lasy vavy efa manomboka malaza zavatra tsapako nefa ao anatin'ireo vaovao efatra ny resahany Jeriko Maly momba fanatanjahantena tena tsisy miresaka le championnat du monde ny rugby à 7 vehivavy info championnat du monde le izy coupe du monde le izy mety foana moa zany rehefa maromaro isan'ny andray anjara ao Nouvelle-Zélande ao Wallabies tontolo zao kelikely eo ao Frantsay ny Afrika Atsimo Madagasikara eny voatsindry ny Laurent Pogba le izy dia voatsindry ny resaka mercato sy ny fanombohan'ny Ligue des Champions fakoatr'izay dia anisan'ny ny filoham-pirenena zao vaovao ny andry zareo Keniana dia ny prime ministre koa vaovao ny andry zareo ka raha mato Liz Truss na Marie Elisabeth Truss moa ny tena anarany amin'izao fidirana mpianatra zao kosa izy mety zany ilaina ny Truss amin'izao dia ny surnom eny le Liz Truss Marie Elisabeth Truss ny tena anarany fa dia Liz Truss ohatrany hoe miantso feno sorandrianapo dia mpandeha kamy dia ohatran'izay koa le ny zareo Keniana le filoham-pirenena William izy ateo izy iny William Ruto ohatran'izay le anaran'le filoham-pirenena voalany vao eo iny kanefa tsy ankatoavin'inga Raila Odinga izay fahalanena zay efa nametraka fitaranana azy tamin'ny herinandro fa ohatrany tsy nekeny taon'ny fisaranaavy ny lalam-pandroenana zareo fa dia mbola hitantsika moa toy fa tamin'ny fifidianana ny zareo Keniana reo ohatra misy rombo zay foana mantsy ny fifidianana ary nisy faty olona manarivo le tamin'ny ray mandeha iny fa engany mba tsy hisy an'izay amin'ity engany mba tsy hiana Ruto tsy voaray taona izy Maly Fakomaly izy teo fa vindrany bozatra tsira be farany dia izy zao rehetrarehetra zao dia misy an'ilay hoe Odinga le mifandirana taminy zay anarana virus kantsana be io amin'ny ordinateur nisy elanelam-bato teo Raila Odinga mihitsy le virus ka tsy andekeny reny mety mihevitra Odinga hoe tsy lany izy satria nefa nelanelam-bato an'izy mirahalahy tena tsy maintsy tonomoko amin'ny teny frantsay ty 211 voix teo nielanelan'ny vato teintu là non teny sonondra ny lahy zany c'est tout un droit de teo zany izy manao tolotrasa hono mitady gardien miasa 24 heures sur 24 150 000 ariary any dia mahazo trano dia mahazo vary
dia alefa CMP ony dia mandefa MP le bandy dia ahoana ny loka hoe Tetsy soraka tetsy le teny misy zao raha tadidinareo misy cybercafé micro édition le manao photocopie sy namany reny tamin'izany fotoana zany ny micro édition nalaza be efa tamin'ny folo taona lasa angamba zay micro édition mivoa isan'andro 7 jours sur 7 sauf le lundi zay ke soraka teo sauf lundi teo soraka teo nisy an'izany dia anisan'ny zavatra tena mampitolagaga ny olona anisan'izay zaho dia ity fiovaovan'ny toetrandro ity fa tamin'ny alatsinainy heriny dia 20 degré ny amin'ny 10 ora hariva teto Antananarivo nafana nanevokevoka mihitsy amin'ny 10 ora hariva tamin'ny latsinainy heriny fa nohon'izay ny heriny io latsinainy io tamin'ny omaly nangatsika dia nangatsika mihitsy ny tsy fatafina 4 degré eo amin'ny 17 degré eo ngamba tamin'ny 10 ora hariva zay mahatonga ana eritreritra hoe izao ve atao hoe fiovaovan'ny toetrandro sa tena hoe efa misy zavatra niova mihitsy satria na ny rano koa ary zao efa manomboka meritra dia mesahirana amin'izay io jirama io ary menomenina ny olona fa miverina indray zany zao ny délestage mahagaga anaty délestage amin'ny 2 raha marainy ity amin'ny 2 ka hatramin'ny 5 eo tapaka ny jiro sitona lakolosy ty fa mitovy amin'le sitona lakolosy nanomboka tamin'ny 2 sasany tapaka ny jiro teny Ambohidratrimo tamin'ny fitona sasavalo maly nandefa soratra tamin'ny vaovao tamin'ny télé izanamboarina indray na tonga ny maly zay ao anatin'le mijery vaovao maneriva valo maty ny jiro dia izy efa mandefa soratra amin'ny télé nefa ny jiro maty dia izy nijerena zany telefônina tapaka ko mova tsy le banderole tany Ambatolampy any ambanivohitra be hoe ampianary mianara mamaky teny ny fota amin'ny banderole tany Ambatolampy any ambanivohitra be mianara mamaky teny ny fota amin'ny rehefa tapaka mantsy ny jiro any Ambohidratrimo dia tapaka koa ny rano ary dia ny fota amin'ny 10 maraina koa nitondra bidon jaune hitaly hoe aiza no misy rano bidon vert hoentina za aloha tamin'ny omaly zany nanao famerenan-kira nitarika joany nanao répétition teny epeflo zay nanao répétition efa nanomboka nangatsika ako ny marainy miditra anatin'le salle mangatsika nivoaka ako nangatsika tena nararikibo avy eo dia ohatran'ny naiky ananavy zay dia nina fanafody mihitsy satria tena naheno mangatsika hatrany amin'ny taolako mihitsy tamin'ny maly za tsy nijery température aloha zany natory dia nirakotra be dia be ohatrany hoe mitena zay dia maraina soa ihany fa savasava ihany ho antsika rehetra zay anao hijeren'le tsoary amin'ny zoma zany efa jerenay ny ahafahana manafana tsara ny toerana ahafahantsika manao ny mahavalina aloha le teneny bandy agama teo hoe tapaka koa ny rano nefa ny délestage ko eo rano nenay miena raha vo rano angia tosika miena ny rano raha vo ka nenay eny avarabohitra raha natapaka aza ny jiro mandeha hatrany ny rano ka le fahatapahana omaly ohatra niaraka be nisy fanambarana fa tsy fantatro fa tena taoriana zay Fabien moa Fabien Jamba moa tena niantso vonjy mety hoe monsieur Bandeka matsotra Basarano tsony ty miantso vonjy efa neniko teo raha Fabien ina ny raha laza le délestage ihany izy tikany amin'ny lavy na maty jirona mirehitsy mazaka malala reny vakio le soratra raha Fabien fa tsy dia ity zala nihaino RDJ tamin'ny sabotsy hariva teo dia tsy fantako ifandarana ina tamin'ny efatrefatra ora teo eo sabotsy hariva tamin'ny efatra ora teo eo dia naheno hirany Madmax malalako hira nisany ankafiziko mihitsy ny hira io ary tena tiako mihitsy ny reveko dia ozy izy aho hoe manaona moa ny parole zay mba tena tiako enarana jereko ny parole ay tena misy cover milay be koa ao hitako sy ndray hitako efa 3 volana no nivoaka izy ity voasambako nahitany io tsantany anarana sipa mihira tsy haiko isipa io na iza fa raisiko le izy dia ity le izy mba hinotsika any mba hinonareo hoe malalako any Madmax irainy tsanta mba lefa songe technicien Chanarejana adalana vuna ichilovro fana sana funa miakwano marinye anaraka no zawanaraka zama vozum saraka miakwano ramba Bozen sikidikide atena easy yaraka mnoza baby please sifutuko bifa love tena easy Yara conosce a doctora Se não nova lançar uma olha Se chan Alexamba Zira kinhales faresi Anara canosa rovati malala
fanamiako anao jiaby fitiavako obanao tsara avako alevako aro tanananay sorony tsara mafisaka ela beka mbola avy ny fiarana za tsy mankasitrangasi karoko miaraka zenro tiza ovitiavako anao nanazako anao nampatsara le fiara zeny tsy nanaovako adalany barashashako lanitra da vola nandrakindrany karoto vintany rikinakanotiako marary anao ejaliako marary any mamiko tsy navelavila zao izy koa tsy ankilana ozeny tsikidikide tena izy iaraka aminao zao baby please tsy photocopy fa leo tena izy iarako aminao tsy ataoko taola tsy anaovana sary maholana sitra mihaloko sama tsy rakinялesy favesy anaraka anao zaro vady malala miaiky aho a nienon'le hira io hoe tena mahay milty izy ity de mba hiangaviko ianareo zay mahafantatra iza io tsanta io ava izy io nanao fifananakira ve sa olona hoe te-pira hira fotsiny makafy mihira fa de mitava voaka aloha raha ta hoe tava voaka aloha de tava voaka fa tena mijery eo amin'le fijerenanazy eo ianao a de mahita karazan'olona manao cover PDP ary mahay mihira be daholo ry zareo tena misy mpihira zany misy olona zany tia mihira any ambadimbadika any a fa tsy mandray anjara am'ireny fifaninanana mihira reny ka efa matsiaro ny tenany misy olona ndray mahay feo a de ary nalaona tokoa le fifaninanana le tam'zay no zany tsy maharaka mihitsy le vokatry le fifaninanana de manontanytany anareo fotsiny ety ambony sehatra ty nefa rany hoe nanakory le izy kay ny resaka hafa mihitsy nareo mahafantatra ny Johnny Bass iny i Johnny mpanaraka olona de tratran'ny fahasalamana lehibe izy a le tsy fahasalamana moa zany de hyperglycémie sévère compliqué a sady sévère compliqué de misy hoe risque de défaillance hépatique et rénale aty zany aty sy voa zany tena classe fa izy a tokony alefa any amin'ny hôpitaly a spécialisé fomba filazana azy na alefa zany any amin'ny Amadia izy a de ny tena Amadia ery faravohatra ny olana amin'ny fianakaviana de ny zavatra tena angatahan'ny fianakaviana zany zao a de ny anampinan zareo satria fa tany amin'ny hôpitaly izy a no navoaka fa tsy ampy le hoenty-manana de ho anareo rehetra zay a niaraka taminy a mahafantatra anazy a namany a na ny tsy namany koa arany izay malala tanana sy rehetrarehetra de antsoy are a ny zanany a de ameko hoe numéro rehefa avy eo ny zanany a de misy ny vola sy ny rehetrarehetra andefasana an'izany a afaka manantona ny vatana na alefa aty aminay aty amin'ny RDJ fandarana rivotra ihany koa zay fanampiana alefanareo fa manome toko zay fa tonga any a izy io a tratrany tsy fahasalamany Johnny de mba ampio izy ampina izy a ezaka ihany koa zahay alefako le numéro rehefa avy eo zanany lahy Nicolas ny anaran'le zanany io a de alefa koa ny le izy rehefa avy eo le numéro any a zao mivavaka ato raha Erika inona ny aretina mahazo anao zao foie rein fibrome cancer tension sa inona anasitrana anao any Andriamanitra ity ara lay laharana Nicolas ny anaran'ilay zanany a 032 56 a 183 51 averiko a 032 56 183 51 Orange Money zany alefa angambany de io no iatsona azy de misy fanafody maro de maro a zay raha manana an'le fanafody nareo miala tsy ny teneny keto le izy a raha manana ny ray aminareo nareo na izy rehetra de mba alefaso misy atéroty augmentin de actrapide de Diguzil de Farex Forex de Sumol de Doliprane de vitamine B complexe de vitamine K sy raha misy manana complexe vitamine B zao fantatrao
tena le anarana fanafody hitanao ohatra boikely milalao eny amin'ny arabe le mbola kely efa taona 10 taona eny c'est un voropata quand le fait overdose zany le anarana fanafody ohatra ty aretiny ty loaliko ty tamin'ny vita ny IRD ny IRB mo ina mo ny IBR mo ina mo IR ino le jerena vita ny IRM de mivoaka ny diagnostic ny professeur Rakotsafy de hoe izy ny aretiny là dia complication de génolière de scromolin de Goborov-Stro ienona le mo mitambatra mazava koa ndraiky korany izy misy protozoaire de spermatozoaire tiako tena trop de raha misy mananandreo nareo e de na ampio izy fa afaka atsona koa za raha ohatra ka vonina nareo de zay na amin'ny tseritreritra kely namana mpitendry sy mpanao mozika rehetrarehetra de saika mahafantatra ny rajony basy daholo rajony basy efa mitendry amina tarika maromaro izy ary tao anatin'ny tarika antsoina hoe Divreco orchestra atagny fandriana tamin'ny fotoanandro taloha be tany fa taty afara izy niakatra teto Antananarivo de mitendry amina tarika fa tena nafantarana azy mitendry tao amin'ny tarika ino ty Mikea ty tao izy de mitendry roka ihany koa zany ndray izy tsy basy ndray natao fa solo manao blouson cuir mainty izy matetika manao boty manao Santiago iny foana fa niarakaraka tamina tarika pira niaraka tamin'ny rakikireny ko izy raha tsy diso ako na miaramiaraka amin'ny zalahy mampandindy etsero reny koa ndray tsy tena mampandiny loatra izy fa miaraka amina tarika pira ka miantso zay fanampiana zay zany raha Erika eto mandefa an'izay numéro teo zay mba alefa Orange Money any ny fanampiana sy zay voarambony tanana anampiana ny Johnny Basy misy ihany nietsika ho ataon'ireo namana mpanakanto ho azy fa mbola eo ampandaminana satria mitady toerana etsero sy mitady fotoana indrindrandrindra zalahy hoe arovina le izy no atao ary aiza le izy moa ao anatina fahamehana ihany na zanaty zany ary satria aina no vonjena de mbola hoentsika tsy maintsy hoentsika foana no toy zay rehetrarehetra zay mbaraka fahasalamana ao andra Johnny omaly faraparantolakandro iny efa tany amin'ny tamidimidimy latsaka tany dia nampiantso mpanao gazety maika ny filohan'ny Malagasy rugby ny antony dia nampafantatra ny fandehanan'ny ekipa pirenena malagasy izy manoloana ny hoe toe-bola zay misy milaza fa hoe nisy vola be fa nomena ny Malagasy rugby dia nanazava ny filohan'ny Malagasy rugby fa ampahambola ihany no ny atoan'ny fanjakana tao anatin'ny vola zay tokony ilaina andehanan'ny ekipa pirenen'ny Maki vehivavy hiatrika nyty amboara eran-tany ity zay somary naneo ny alahelo mihitsy moa ny teo anivon'ny Malagasy rugby makasika an'izay hoe ampahambola izay no nentin'izy ireo no natolotra azy ireo ary ny tena isan'ny nanohina ny foy ny filohan'ny fédérationna dia efa sabotsy vao nomena i vola io nefa lady amin'ny romaraina no anainga ny ekipa pirenena malagasy pratika foana ho any resaka satria finiavana mety hoe organisation mety ho eo ohatra zany zao le resaka hoe tokony boursier zany zao manomboka zao zany ekipa ny tranona itelo tokony satria tenenina hoe tsara kokoa foana e motivé foana nge satria hiatrika championnat d'Afrique amin'ny championnat d'Afrique des nations ny championnat d'Afrique des nations fa izy ty télé namoaka an'le baolina le tamin'ny zoma hoe U18 izy télé namoaka zany hoe tafakatra amin'ny fiadina ny championnat d'Afrique tranona U18 l'équipe en paré za zany ndraindray efa maty ty U18 tsika Maki U18 ny za tena namana mpanao gazety tsy favy fa amin'ny resaka tontolon'ny ekipa pirenena dia mila mba aleolo manontany tsara vao manoratra zavatra hoe izy ay ve le barea kely ve reny nanao tamin'ny zomary eny fa aiza moa ty Carobin ty ohatra'izany eny fantarina tany Carobin ilay olona anankiray iny de ny mpanao gazety ao anatin'ilay interview manao fa aiza moa Carobin io tompoko aleo mba manontanytany foana mialohan'ilay interview alohany ka zay le izy ny ekipa pirenena dia misy karazany anankiroa ho an'ny ekipa pirenena taloha moa izy natao hoe ekipe nationale réserve na ekipa pirenena fiandry ireny aprime ireny
ka zay mihitsy mafiandry azy complimako fa na hoe deuxième équipe raha ohatra zany ka hoe zay no manakaikikaiky kokoa anao dia reny le atao hoe équipe pirenena faharoa deuxième équipe misy fotoana zany reny no mandeha miatrika fifaninanana misy fotoana ilay angalana matianina no miatrika fifaninanana fa tsy hoe voatsy ilay mahazatra anao le hoe fahaizary loïque fahaizary raha loïque moa vadina fahaizary morelle dia hoe tsy équipe tsy bare azy izy aloha tena misy olona hoe malazalaza anankiray dia tsy maintsy mirohatra makanina dia tsy maraka ny mombamomba ny mandeha eo le bare dia misy manontany fa izy amin'ireo zao le mady omaniny ankio dia nitona izay mitahimo fa lasa korazana izy nitona izay tsy mba tsara miara mijery baolina amin'izany fa mandeha ohatra hoe misy mangamanga tsotsotsy micontra eo ambony terrain mijery télé eo ianao zany dia mivoaka tosy le izy le mangamanga nandona le izy farany dia mivoaka tosy le izy hay ako nahoana zao le fotsifotsy manipy le tosy ako le mangamanga ne namoaka azy ako izy namoaka azy ko nahoana sy izy manipyzavanao an'izany ne bebe zany rugby hoe ty tena zavatra marina neto zany tamin'ny zoma rehefa mafimafy ny totoafo fanatotona nataon'le botswanéan'ny bare dia ozy amin'izay le bande tary ambony tary zao mihitsy le ilainany Ibrahim Mamada fa manenina ratsy natsony iny todika mihitsy dia nijery teo fa izy zao bandy zany misy rangao nijery baolina tamin'ny zoma izy dia noho ny efa nirava dia manatona izy tafakatra amin'inona moa zany tsika tamin'ireny zandry mahafinaritra satria zao andeha hiala voly mijery fotony andehananao mamasina tsy mampanenina azy na éliminatoire ina mahafinaritra azy amin'ny baolina fa izy manontany am'izay izy amreky moa zao le Saint Michel misy rahantany ara mipetraka amin'ny teny Mbatondronaka ny Saint Michel na manga sy mainty dia nen'ny SO eo tamin'izany ny stade olympique fotsifotsy misy menamena zay sady le mampakatra tongotra miloalika etazonao zao mena valahana fetsolana izy amreky moa zao le Saint Michel tamin'izay taloha tany Tsilana mbola miendro adrem tamin'izay mivadika mihitsy izy ka noir et blanc tataraindro le rony tena mora be ny B500 en orange afaka miantso mandefa SMS manao Facebook ny sady maharitra 420 feno ay kosa B500 tolotra afahanao manao antsy 10 ariary mandefa SMS 10 ora internet 10 méga zay maharitra 420 feno ka raha mampiditra ianao zao dia raha piditra toy zao vao tapitra ny fehim-potoana ampiasana azy zay amin'ny sarany 10 ariary monja antsoiny 224 étoile 1 étoile 1 B500 tena mora be kosa miambika 20 ny SMS raha vidina amin'ny Orange Money ny tolotra Orange. B500 Tour miaraka amin'ny Orange ho anatananarivo sy ny manodidina ny 20 aogositra hatramin'ny 9 septambra izao koa miomana ary arifety sy lalao miaraka amin'ny B500 ilay tolotra tena mora be misy antso 10 ariary SMS sy internet maharitra 420 feno filalao isan-karazany fihenam-bidy amin'ny finday ary loka maro nozarainy toy ny petrabola hatramin'ny 30 000 ariary amin'ny Orange Money koa manasa antsika rehetra hifaly avanja miaraka amin'ny B500 ny Orange ary ao amin'ny page Facebook Orange ny fandaharam-potoana Orange. Jusqu'au 12 septembre, profitez de notre promotion vacances. Et pour passer des vacances en toute tranquillité, achetez maintenant et payez à votre retour avec notre offre à crédit Cosmos Merich. Pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur www.cosmos.mg, participez à la grande tombola Voyage de rêve et tentez de gagner un séjour pour 2 personnes à Maurice et 2 personnes à Nosbé. Voir conditions magasin. Cosmos, votre partenaire de confiance. Safidsika yaourt sokole la yaourt antukan vita avy amin'ny ronono velona avy ao atsirabe sady yaourt sokole banane tsy manam-paharoa sokole ny tsiro tena izy vaovao be Gino ST misy gaz manala etaety vita amin'ny dité natoraly andramo fa sady tsiro-paiso tsara be a 10 ariary ny tavoangy 10 centilitatra ary 10 ariary monja ny tavoangy 10 centilitatra À le contrôle, équipe Pélican en position, équipement prêt, paré à l'affrontement. Yanoku atuampastuna ni fidiran pianach, miaraka Pélican, Pélican, des fitaovam-pianarana aveleta isan-karazany toy ny crayon de couleur, feutre, aquarelle, pinceau, cire, colle, stylo, gomme, ciseaux, ary blanco, mampiasa ny kalitao tsara indrindra miaraka amin'ireo fitaovam-pianarana Pélican fa fahazotona mianatra tsy misy toy izany no miandranao. Tonga vanganarany amin'ny tranombarotra lehibe sy mpandinjara fitaovam-pianarana mahazatra anao Pélican. Nani kaye, nani kopi, misy karazany maro safidy, kaligrafy vidiny mirary, kalito lavra.
approuvée par nos experts depuis 40 ans à Madagascar. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Ny mahazo miditra amin'ny mpiantso aloha teny tsara le sotra le malahelo be la teny an'le izy zadranarinana namaky zavatra ligue ny tanàna ny loha hevitra teo hoe raha jerenao amin'ny saina tsy miangaka mihitsy amin'ny saina madio tokony mba jerena ve ny hafa miaraba tompoko ohatra hoe ny mpianatra miditra mpianatra miditra amina sekoly tsy miankina sisa anatin'ny fourniture dia misy tao hoe ramo ny ale marika kanefa maintsy hoe tia mijerena miraba tompoko Miraba nareo rehetra dia miraba Pedro. Raha mbola ranga i Andriamatoa Francis mbo atiako eny le toy an'le resany teo fa tapaka. Noho ny antony arakasa dia mandaony kianja izy. Misy zavatra lazainao teo fa tapaka le dokam-barotra le izy. Hoe fa iny noir et blanc na ninona. Ora ngamba kizo. Ty fa tsy maninona. Za fa valiko rehefa avy eo fa tantarainy teo le izy. Hoe noir et blanc zany fa miantsy Atletico de Madrid sy ny Feyenoord dia tsy fantatra mihitsy hoe izy ano izy. Ny tantara hono le olona Coupe du Monde le izy dia noir et blanc tele nijereny zareo. Dia rehefa hoe naresy 0 le alina kay rehefa tamin'ny mi-temps amin'izay dia nahita couleur izy hay fa madika le izy fa le équipe anankiray naresy 0 le Chili no resy kay fa tsy le Chili no naresy loza koa zany. Izay le tantarany teo. Miaraba tompoko. Marahaba. Salame. Ya, omrivotra. Ien tompoko. Mba saika hiresaka kely momba an'le mpitandro ny filaminana angamba izy ireny raha tsy diso le manao fanatanjahantena vao maraina sy zany. Mieritreritra hoe misy ihany angamba ny stade na karazana toerana fanaovana azy ireny fa misy fotoana tena manelingelina fifamoivoizana be mihitsy ry zareo nefa tsy misy mandamina hoe ohatry ny ahoana fa dia mivahana fotsiny. Dia izay fotsiny mba saika tseratseratsaratra kely hoe sao dia mba misy fandaminana ihany re azo atao ireny mba tsy hanelingelina fifamoivoizana mandritra ny heure de pointe. Ien tompoko, sao dia misy fandaminana miaraka mandroso ny keraro ny alohanao mandro jerena ny lohan'ireo roa mitovy daholo efa izany loatra ry ampovoany aiza ary larisa ve la maramila tompoko allo Miaraba tompoko. Salama daholo eo. Ie, mana ohatsa maha eo a Francis saka mba antany kely zala. Ny anona io moa zany manao ahoana efa mba efa ouvert ho an'ny public ve zany ny manjaka mientana amin'izao manao ahoana? Colisée. Ny vova. Ohatra mbola. Ohatra nefa valiny tamin'ny herinandro zany fa mbola hony. Mbola tsy misokatra. Ohatra nefa eny tsisy vaovao ofisialy mivoaka tsony moa zany dia hoe mba liana dia mba te antany vaovao e. Anjatsy fa marinina dia taentiny eto momba an'izay e. Eny akasany mato daholo. Zarenay aloha zao CRGS na CPGS na Tomasina dia efa misokatra ary efa misy ny manao fampisehoana. Vita tsara. Zay moa nanontany foana efa manina ny ela be vosokafana. Ny rahavavy raitapo amin'ny Ramatoa Rozara Kotsizafy dia nindaosy ny fahafatesana tamin'ity an'ity no nivoaka tetsy amin'ny HCR tetsy ny vatana mangatsiaka zany rahavaviny zany fa dia miraha finonana feno anareo zany hoe Ramatoa Tale Général. Izay eto mifandara. Izay eto mifandarana rivotra sy ny salama fa tsy manko le nakalaza ry andro ny mararina mosina manko maly. Amin'izy ireny manko atao marolo efa landiandiany no nikatran'ny accidentant Général. Kuna tsy nandeha zany hoe lepaka fa tsy malemy. Lepaka tampoka manko zareo.
Tsy dia azoko tsy azoko mihitsy fa tsy dia azo. Tsy azonay le izy. De lasa marary lamosina olo mikilepaka tapoka rehefa ny accident. Mila manantona amin'le izy le. Teo ambany sapin ho tara vao tonga sady lasa loha. Tokony izany. Ay, miratsy le gara. Le gara animateur ve? Miratsy indrindra de. Ia. Tsingeritaona. Tsingeritaona naterana. 6-9 le izy de zay mahatonga le gara 69. Tsingeritaona nazokonay koa ty androany. Satesika am'zany se izy ary mamoaka an'izany io. Miraba toko. Miraba toko. Allô? Salama toko. Rivotra. Ien toko. Yo, salama toko. Tsary. Saika anao antro azy. Le fatsy. Zahay ety amin'ny commune Botapeto. Botapeto? Manahira circulation makany. Allô? Yo. Ianao koa mihaino aza inona raha tonga dia miteneny ianao. Tapahana itsony. Misy décalage. Saika anao antro azy ety amin'ny commune Botapeto hitanareo ety amin'ny areky ninona be. Dia misy tapera de vitesse zay eo ambony eo. Tsy haiko iza manam-pahaizana nanala an'io tapera de vitesse be io. Fa amin'izao nanasoa ny ampahan'ilay tapera dia nataony nakasitiny eo ilay pave. Ary rehefa ao avy ny favaraka dia mino aho fa ho fotaka be eo. Ary vao mainka misimby io pave io. Zany dia lasa manjary mananina be. Lasa misy lavaka be dia vao mainka ianao mitandrotandrina be. Ary rehefa tratrany mandona favaraka io tena fotaka dia vao mainka simba ilay lalana. Tena lava dia manam-pahaizana eto amin'ny tanàna e. Efa enina aloha zay tonga dia mihitsy nampita azy mivatana io. Ia. Rasany ianao amin'izay antso avo zay. Omaly dia niala teo amin'ny plaza Befloa amin'ny dimy sasany dia namonjy ny tsinanana ny kandefana namonjy ny Andavamamby iny dia 67 Tanambao. Dia tonga tany Tosy. Dia tafahody nakavia amin'izay dia nakany Tosy. Ray mibozy adiny ray avy eo amin'ny gastrônakeo amin'izao venaka. Adiny ray tsy maninona zany rehetra zany tsy maninona satria zahay efa manala ny sotsiny ao an-tsaiko fa mitsetra anareo ny Tosy raha zany efa ohatra ka handeha nany mandeha taxi be nareo ve tsy manana autoroute hafa anankiray mitsofoka ty otriny anay satria miteny ianao ontsanareo aho tena mariny mampalahelo tena adiny ray rankatia. Allô? Miraba toko. Allô? Salama toko. Zay indray aloha. Mihinanao zay? Mifarany 24 mihinanao zay o. 24 io? Afaka miteny ianao? Avy ety Majunga ihany ka. Ino vovoany brochette any? Fa misy zavatra kely mba tiako tarainana fotsiny. Za zany nanamboatra karapanondro. Entoko. Dia rehefa nanamboatra karapanondro za taty Majunga nanaovako an'ilay karatra. Dia very amin'izay maty ilay karatra zany rehefa avy eo dia maintsy tao amin'ilay toerana nanamboarana azy maty nanamboarana azy rehefa avy eo. Dia savany zareo teo zany le izy dia kitany zareo teo ilay ata. Lasa izy zay aloha zany sy nenkomina taratamaty aloha zay ela no nanao taratasy momba ny fanamboarana karapanondro fa ny vaniny aloha amin'izao dia mbola tsy misy ny ina moa ny fisimera ny fanaovana karapanondro lany le efa ela za zany te resaka ohatra hoe ny fandrinana zany ohatra hoe moramangy le karatra reny reny karatra. Salama toko. Salama daholo tsika eo amin'iritra. Hitany goty le ohatran'le baolina le natsofoka zalato anaty le ino mantsy ohatrany ino mantsy ohatrany hoe fanaon'ny afrikanina matetika zavatra ohatrany satria iny efa ohatrany hoe fomany zany iny le ohatrany hoe manao baradasy ny kirikiraky sy ny isan-karazany. Dia vonon'olo amin'iny zany ny filalaotsika vao maty le vao nampidiriny zala ohatrany natsipony zadakany le dala maty le baolina iny dia maty le baolina ray dia nasala le baolina ray sy ray tamin'ny zomany iny. Ny zavatra anankiray tokony tsy pia ny tsara amin'ireny tokony mena karatra mavo kosa rehefa manao ohatr'ireny satria manatsofoka baolina anatin'ny aratin'ny malagasy ny tena marina. Ary tokony koa za dia mindaro soa ny exécutif sy ny
amin'ny football rehetrarehetra sy ho an'ny maki izay afahana Afrika Atsimo zany amin'izao fotoana izao dia mirahasoa malagasy rehetra manao sport any zany mba ho tafitato daholo tsika mba rerian'ity Madagasikara ty izay fa tsy hoe marisy indray zao maki dia ioraka anay nonosy eny hitondra tako blanche isan-karazany fa aleo an'ny bakafisy le ohatran'ny anina ihany manisy sokatra ohatran'izay tena marina tsy manino tsika ohatra hoe tsy ioraka amin'ny malagasy efa marisy fa ohatran'ny teo mamasina izy ohatran'ny tena nafinaritra na kelikely ary mijery ohatran'izao moa zany teo kaikakateny sy tienitira teo dia ohatran'ny nahazo azo topola ihany ny anao teny hoe tsara hoe malagasy mahibolony tsika raha ngany tena marina fa tokony foazitsika indray le izy amin'ny 2023 amin'ny janvier any tena marina dia mindaritsy ohatsika rehetra raha ngany dia misaotra ny bandekama feno daholo ny fanatanjahantena. Sote omaly ny ankio dia nanomboka efa hita ilay hoe manomboka mahatratra n'ilay nivoan'ny fifaninanana taorianan'izay faharesena lany be ny sesise zay ho an'ny ankio dia na dia resy atsika omaly dia teriny isa 20 no resin'ny Libia tamin'isa 4 itsika omaly 4 ny isan'ny sarahana zany tamin'ny fionana omaly resin'ny Libia tsika mametraka atsika ho lazana fa 9 amin'ireo 9 nandray anjara. Ny any Libia moa zany ny olona rehefa lehibe dia olona Libia. Isan'ny resaka karapanondro teo resaka organisation tany Moramanga dia nanaty ady dia nanotany fa io Moramanga io kay amin'izao zany fahalalako azy dia anjaran'ny tompona andraikitra ao anatin'ny administration manazava tsisy be ny tanàna zany olo hatramin'izao hoe mbola tsy mitendrena dia ny distrika ny ohatra no mitantana ny tanàna zany hoe nytiako tenenao anatin'ilay izy ho anareo izay mandalo Moramanga kirofokirofoka be Moramanga lalana ratsy nefa Moramanga ohatran'ny hoe lalovan'ny toe-karena be ao eo no tsy hoe ohatran'ny ahoana fa misy ampahandalana anankiroa misy ambodage be ao dia misy lalana ratsy be eo amin'ny 10 kilometatra eo tekateka'ny fa no nefa henoko rehefa avy eo zany amin'ny fandrindrana ny fiainan'ny tanàna zany amin'ny resaka administration dia lasa ohatran'ny hoe ny distrika sy ny chef distrika no manao karazana intérim continu zany fa mety ny ataondry zareo zany fa amin'ny zavatra ohatran'izany hoe zany tsika zany dia eo dia ihany ohatran'izay hoe zany le fiainana zany satria raha ny henoko amin'ilay izy nataony fifidianana dia le olona lany maire teo zany ohatran'ny hoe nisy litige nisy contentieux tsy haiko ahoana zany ny contentieux électoral dia hoe tokony naverina ny fifidianana tao Moramanga efa taona maro zany dia amin'izao fotoana izao zany amin'izay lafin'izay raha misy olona mba avy any Moramanga mba manazava hoe ahoana zany ny administration territoriale sy ny ahoana filazana zany collectivité ao Moramanga amin'izao satria manirikely be le lalana sy le resaka circulation zany hoe anisany fandamina tokony atao satria toeram-pandalovana iny moa zany amin'ny lalam-pirenena faharoa iny zay no momba Moramanga tsirabe anareo ny fanontaniana amin'ny bandekama fampanara-baovao mihoatra noho ny tenako ianao manahoana ity fitokonana manahoana ny ao amin'ny université ny eny Votovorona ny ato izy tamin'ny faraparan'ny herinandro iny isy hoe satria tsy an'io ty dia faraky ny fampitam-baovao aloha loharano-baovao anankiray izay mbola ao amarinina rehefa avy eo dia efa miainga sady ny fikonokonona fitokonana indray eny Votovorona eny amin'izao fotoana fa le izy isan-kerinandro miainga arina le fitokonana misy hoe le misy hoe contrat privé izy iny le miteny ny directeur général ny iny zalahy misy vaovao mandeha zany indray vao mahalala ampidirina ho lasa mpiasa-panjakana ny mpiasan'ny staty izay nanao asa tselika sy sisa bon tsy haiko le izy fa miezaka nijery le télé mihitsy dia tsy haiko le fanazavana momban'le olana satria misy miditra miasa dia misy mangrevy ofeny azaratia gody azo manao an'izany eto antsika raha misy be ny tanàna zaoko maika fa raha misy be ny tanàna fomba fiasatsika fazagaky tsika Moramanga tsy haiko aza manao zany wa aza manao azany ahoana tsy natapaka izy le kama izy ihany nanapaka azy ka izy ihany nanapaka azy izy ihany fa tsy palahelo dia le fitokonana ho toizinanao maro ve le izy sa efa mba menangingina amin'izay zay aloha hitako aloha maly zany mpiasa ny state misy mitokona aty ivelany dia misy manokatra varavarana miasa ao anatiny
ny asa moa zany atao ny asa nisy tapy manao statistika izy dia manazava le rangapitarika grève sy le rangatale général dia mitovy izy mitsamina dia rehefa mandeha le vaovao zany dia rehefa mijery dia tiara ve le miteny le deux zany ty le miteny le deux tapaka moa ny jiro zany maly le nay zany efa tamin'ny valo sasy amin'ny alina vao niverina ny jiro dia tsy nahita ny interview nitarika joary tao amin'ny jimina zany inay amin'ny alina matory le matory eny ngamba mety hoe misy tapaka dia mifosa maraina tsy misy allo attention on va vous joukjouker ahoana lasy ianao mahakamo amin'le jiro tapaka amin'ny alina raha ohatra ka tsy hainao ny pose switch na ny interrupteur dia mirehatra be le jiro ianao nefa efa matory be mampitombo facture any le izy satria mandrapataitra anao zany kay ny tany an-dakozia ny tany mirehatra daholo kay le izy satria hoe maty jiro pio za aloha zany pio aloha za tsy tena matadity fa nenao misy mivady zao ndala presana milamina amin'ny jirama zany am'le hoe fanazavana satria izy no tena misy fanazavana omenay dia efa miserasera amin'ny zareo zany fa ilaina ihany moa reny dia zay mampiteto rehefa avy eo le resaka natao tany am-boalohany eo eny fa pita sy mizara tsy azoko misy ty zavatra tenenin-jaka ty larisa ahoana andreo tsy haiko fa dia aseoko any larisa fotsiny rehefa avy eo zao eto ihany koko lucia zay trafa nanteo fa nisy tonga dia atomboka ihany le resaka amin'ny zoma mifanza ohatra ny andeha ody nefa amin'ny zoma le joary sa tsy mijery rivotra amin'izao tonga dia atomboka ihany le resaka baolina kitra amin'ny alahady ho akoatra ny jeko plus zay anaingy androany zany zay mbola any Cameroun zay malagasy rehetrarehetra misy gasy any any Cameroun any mahina tsika eny tompoko salama tompoko ohatrana eny resaka kely arangata momba ny resaka fitaovam-pianarana tena ndray kosa le école tena manararoatra be ny école efa ampiakarina ny fitaovam-pianarana ankizy kely petite section zao mampiasa rame papier anankiray boatina lacré couleur anankiray tsy maintsy ngeza be tsy maintsy maro zana ny tany aloha tsy nahazo valiny atao ina le rano manaovana polycopy zay zao tsy fantatra nefa zao ny ankizy rehefa ohatra hoe tonga dia voarany an-trano mbola tsy maintsy le cahier ihany ary ny anaovany azy fa tsisy an'le rano papier mihitsy fa ny rano tsina tsisy tsipika zay dia tsy haiko hoe zao le sekoly lasa mirano dia tsy haiko hoe tena ampiasain zareo ve le sa ahoana ny lacré tsy maintsy marika jerenao carnet de correspondance tsy mahafeny fay anankiray akory le filazana lefany nahirany resaka zay nampiasaina an'le rame dia rehefa examen ono dia nefa raha ny ankizy rehetra mitondra rame anankiray daholo mahagaga dia mahagaga aza ty fa rehefa mbola omenanareo ny programme ny ligue des champions ahoana le bandy manitsaka sezy io ka io mihitsy zany dia baolina zany mafana zany tafavoaka le baolina tena tafakatra na dia efa nitaitaina mafy ara fa teo amin'ny centrale nisy bandy nianitra ambony seza taloha matsy io miaraka amin'ny zanany le ry dia mitaingina n'le seza foana ny ataony dia mba teneniko izy zany mba ampidinina angamba le tombotrao fa manimba an'le sezantsika le fananana tsara tare dia tsy mihaino mihitsy le ry dia teneniko izy mba io zanako mba ampianaritsy anitsaka an'le seza ianao zao mampianatra anazy manitsaka an'io seza io ndray dia vao mainka nitsahany le ry an'le seza fa raha tsy niaraka tamin'ny zanako dia mety hafa mifandeha an'le tantara teo fa le zanako zanavelo tena marina za marary dia misy efa miady am'le zanany dia izay le zanany kely loatra fa kely mbola eo amin'ny 3 taony angamba le zanany zanako fa efa dia efa ngeda be tsy maty le zanako indray na lefa tany amin'le ry tsy mety le isa makarary foana any zapako mihitsy le zany izy nitandrify anaty eo aloha ny olona mipetraka zany hoe tsy azo hipetrahana ve zany le seza eo alohan'le ry sa hoe ahoana tsy haiko soa hafa nandresy soa hafa tafaka dia sotra mibary zay tsy haiko zay ho ataony iny tovylasy ny zanany iny raha ohatra publientsika amin'ny rindrina
saika alefa le izy fa dia ohatra ny tsy haiko azo alefa ihany angamba alefasina ka alefasina mba hofanandiko mihitsy le alefasina nge le teneko amin'ny rano teo fitenina resevera nge le izy efa tsy mitsahatra amin'ny teny a le hoe aza itsahana io sezy io aza sombaina reo za tena miteny amintsika mbola encours raimbotsy encours andalana fa angalana n'ilay fahazondalana tena ofisialy tsika amin'ny fampiasana ny kanja be mamasina ho kanja azo anaovana lalao resam-pirenena mbola tsy feno zany ny tena mbola misy fepetra takinao tena feno fepetra le fepetra am'le izy ke misy an'le manodidina koa ny ka e mbola misy zavatra efatra fa hoe raha tokony hoe zany le tsena rehetrarehetra zao tokony miala daholo de mbola mila an'ilay atao hoe raha tsy diso a mila ino izy ty Jina le lila zavatra mandehandeha manidina any anaty trano ireny le potserina le bouton de le potserina le bouton de miditra anaty ascenseur sao zany aloha nahita hoe zay moa zany tatena mila nendrevana satria ny olona mitondra anay zany a noho ny fahazotony araka amiko dia mivehibe ny be fidinay am'ilay tsisy mpivanona be zay rahangana azy tiako sanany mba tena n'ilay na sandwich sana labiera tsy nanina raha nety tondra tsisy mpivarotra amban'ilay central misy any ao fa lafolafo ao ambany central midina an'ilay totohatra dia felotritra ao ambany ao ambany eo am'le misy VIP sa mbola midina any ambany mihitsy eo vo mitovavaty misy judeko la taloha eo amin'ny zaridaina taloha le zaridaina taloha voka velany zany voka ao ambany ao anatin'ny kianja ao anaty kianja fa ambany tribune nona be fa tena sady nangatsika nona sakanatakatamle karana teo ao eo amin'ny pingelsy an'lahy ino arongava nona tena nona satria tonga dia namonjy nakany amamasina nge dia rehefa ireo rehefa ao mividy kambe koa nde hitady any ankavany fa ilaina ihany le izy amty aéroport international le nivato ane rehefa betsaka ny olona tonga ao zany dia ny olona koa vonina mba hividy zavatra ho andesanany tsisy tsy tena nazava zany zay fa nidina tany zay rehetra nafantatra le izy koa chiffre d'affaires moa miankina am'le tombana satria raha ohatra mitana magasin ao zany mivarovarotra hanina tanja be raha enimpolo mipijery tonga nefa mividy eo no manahirana kely fotsiny amin'ny estimation fa tokony afaka miara-miasa ny mpivarotra billet ticket place ny en ligne ny mpivarotra guichet hoe ohatr'ohatr'izao ny isan'ny billet fahalafo a ohatr'ohatr'izao ny rythme de vente a science zany fahaizana manombany zany de mividy ny mpividy zavatra betsaka fast food vita amin'ny vava ao be de be izy ao raha ohatra moa ty zany le fast food moa zany le efa ngeza be zay koaty zay toerana ngeza be zany vastany eo azy manotra ny aravatlavavy a mialatsiny no fatarana ny tobile koa tsy mitoerana mahazatra allo ahoana e allo matony zay mametraka zay fantaniny zay ohatrany hoe momba ny resaka moramanga dia izao hoe hitanareo ihany ty olana kehitriny ty zany amin'ny adihevitra samihafa misy zavatra be dibe matra nametrahana fantaniny nanaoana ihany le fanoloana lehibe fokotany etsero misy hoe soloana le izy ahoana ihany le adihevitra momba ny lampany renana momba ny resaka hoe gouvernera adihevitra ane le izy ny olana ho araka le resaka ataoko zay a dia misy karazan'olona eo am'le toerana io rehefa resahana dia kirikirina izy nefa fantanina tsotra tokony apetraka mihitsy le izy hoe nanahoana dia nanahoana dia nanahoana satria efa misy zavatra mitranga zany dia mba ny olona masitoyen zany hoe masitoyen anako io zany mampetrahako le fantaniny hoe nanahoana ihany satria ny lehibe ny fokotany tokony fidiny tany amin'ny fantatray aloha zany dia lehibe ny fokotany fidin'ny olona dia anankitelo am'le voalohany faharoafatelo ny lefa mankany amin'ny chef district dia izy no misafidy hoe ity zany no metimety amin'ny CV-any fa mba efa olona voafidiny tao amin'ny fokotany ihany fa le amin'izao zany a efa nomela izy moa zany zao hoe tendrena zany le izy ampiandraikitra ny fanosana fotsiny ingeny tsy hoe tena filopokotany tsy resaka fividanana niny tena ohatrany tsy de anareo zay hijery ny fampisehoana ataony tarikatsoary amin'ny zoma dia anao hira solomiral zay aloaloha tenitenenina fa tsy maninona efa nyresaka tampikarakara ihany izahay hoe misy système fanaovana ohatra ny barika asiana kitaisy ohatr' zany reny fa tsorona aloha zany fa le toerana dia misarona tsara mihitsy a sady misy rindrina tsara mihitsy a fa chapiteau be moa le izy moa zany a dia efa nyresaka ihany zay amin'ny fantaminana izay lafiny zay
mba fotoana iray lehibe eo atsika mpakafy nitarika tsoary resana io amin'ny fotoana niaritra nitary efa aveo fa aloha tsika miverina ty amin'ny loha hevitra tsirabe anahoana ono ny frais ny resaka taxi plus ny korotana be tamin'ny alady lalam-pirenena fa fito raha mandeha sprinter ianao dia Royal fa raha mandeha le madinidiniky ianao dia 5,000 Royal zany le Tsirabe dia raha mandeha Soatrans ianao na Tsirabe sy sisa dia hafa ndray azy tsy miova namako ty zao tena ekeko mihitsy nisy le bande le nona be ninana paty iny teo Mahamasina dia naparitaka be eraka ny Facebook fa rehefa le olona manitsaka nylay seza sy manimba fotodrafitrasa tsisy manaparitaka mihitsy mahavariana arakaraka le fomba nitaizanantsika amin'ny kapobenao mataitembombona antsika io ny alika vohitsaka ny fiara ve no mety malaza kokoa sa ny rama ilain'ny sekoly tsy miaka raha miara avoaka zay resaka zay fa io alika vohitsaka tômobile io tena danja be am'le sary avoakany izy zany zao dia zao hoe za zao mamoaka ny sariko le manokatra akanjo ohatran'izao rino hoe farany be afa manoana barea izy le bandy manana survety PSG salama dokifany salama salama tsara daholo manao tsinjery maeno misy retory misy eo tonga dia alefalefako any alefasiko mampiasaina ny tanimbary tsara mpianarana tena lasika boka ny vary zao 700 tanana nefaka mahara raso daholo bandeka mandeha fotony eny bu nanaondra nina efa salamy nina salamy nina dia hiatrika ny lalao zay anio amin'ny rola latsaka fahatelony no anainga ny LG koa araka ny efa fampitam-baovao teo miandro antsika rehetra zany mba samy trotro-ambavaka kaherin'ny mpilalao indrindra ho an'ilay andeha hanafika zany ho an'ny LG koa amin'ity anio ty amin'ny rola latsaka fahatelony no anainga eto Madagasikara reto mpilalao ny LG plus reto salama tsara nina satria dia nisy fitarafana mainka tsy maintsy natao anazy tamin'ny atreto aloha mbola chrétien ie nisy ihany mpilalao naka-mpilalao nanatevina ihany ny LG koa toandry rojo be ry feno izay raha tsy diso dia nisy mpilalao ray fa adiniko teo ny anarany rojo kely nisy mpilalao nalaina zany anatevina ny LG plus amin'ity fionany amin'ny azo atao ka amin'ity fionany amin'ny aladia lalao mandroso trotram-bavaka tsika ho an'ny LG plus ho afaka soma tsara azo atao tsara izy somary nangalatra ny jery ny fomba filalao an'le tsy haiko mamaky an'io na PWD na PWD PWD fa nijery an'io PWD io koa fa azo atao ihany azo atao tsara ny votoforona le Cameroun tena mora be ny B500 ny Orange afaka miantso mandefa SMS manao Facebook ny sady maharitra 420 ora feno ay kosa B500 tolotra ahafahanao manao antso 10 ariary mandefa SMS 10 ora internet 10 méga zay maharitra 420 ora feno ka raha mampiditra ianao zao dia raha piditra toy izao vao tapitra ny fehim-potoana ampiasana azy zay amin'ny sarany 10 ariary monja antsoiny 224 étoile 1 étoile 1 B500 tena mora be kosa miamboka 20 isanjato ny SMS raha vidina amin'ny Orange Money ny tolotra Orange. B500 Tour miaraka amin'ny Orange ho anatananarivo sy ny manodidina ny 20 aogositra hatramin'ny 9 septambra izao koa miomana ary arifety sy lalao miaraka amin'ny B500 ilay tolotra tena mora be misy antso 10 ariary SMS sy internet maharitra 20 ora feno ty lalao isan-karazany fihenam-bidy amin'ny finday ary loka maro nozarainy toy ny petrabola hatramin'ny 30 000 ariary amin'ny Orange Money koa manasa antsika rehetra hifaly avanja miaraka amin'ny B500 ny Orange ary ao amin'ny page Facebook Orange ny fandaharam-potoana Orange. Mitady asa ve ianao? Mitady lehilahy raika amin'ny 20 hatramin'ny 13 taona. Mahay manjaitra sy mampiasa machine à coudre industrielle ary manandraikefa amin'ny asa tanana. Mahaliana anao ary izany dia antsoy ny 034 37 022 11 na 032 12 022 11. Mitady asa ve ianao? Mitady lehilahy raika amin'ny 20 hatramin'ny 13 taona. Mahay manjaitra sy mampiasa machine à coudre industrielle ary manandraikefa amin'ny asa tanana. Mahaliana anao ary izany dia antsoy ny 034 37 022 11 na 032 12 022 11.
Vaovao be Gino ST misy gaz manaly etaety vita amin'ny dité natoraly andramo fa sady tsiro-paiso tsara be dimanjato sy telo arivo ariary ny tavoahangy 5 centilitatra ary 510 ariary monja ny tavoahangy 5 centilitatra. Vous êtes bachelier, IEP Altitude Education, partenaire des grandes écoles internationales, vous propose les filières sciences politiques avec IEP Madagascar, management et entrepreneuriat avec Altitude Business School, communication et journalisme avec Latitude Madagascar. Concours d'entrée ce 13 septembre 2022, site web www.iepaltitude-group.mg, Facebook IEP Altitude Group-Education. Tsinzunwave. RDJ am Siv Maraina. Audio, misy rivotra. Mifoka sigara koto mamonjy. Ranan'olona nidiran'ny rivotra. Rivotra. Mandray vahiny? Izy Araba tompoko. Mandray vahiny, miaraba ny Orange Madagascar, mivahiny eto Orange manohana ny fandarana rivotra, miaraba mirado. Ie dia faly miaraba antsika rehetrarehetra indray na eto amin'ny plateau na ny PM rehetrarehetra indrindra ny fianakaviben'ny Orange manaraka ny rivotra amin'izao fotoana izao. Fa izavy raha fianakaviam-be, izy dadabe. Inona ny vaovao? Ie, ny vaovao Orange B500 tour faradoboka androany. Faradoboka androany ozy izay eny Anosy be tsena eo amin'ny vavahady ny tsena dia eny Sabotsynamena eo ampitan'ny commune eo mihitsy ilay izy androany. Faradoboka ozy izay mbola misy foana ny fihenam-bidy be da be amin'ilay telefona izay jerentsika rehetrarehetra eny misy ihany koa ny loka be da be. Vavahady fe izany hoe misy stand kely misy stand kely ie tsy automobile fa misy demi-fût kely miaraka amin'ny elo. Dia misy oriflamme anankiroa avo be eo dia mora hitantsika na vao mijery lavitra fotsiny atsika dia fantatra hoe etsy ilay toerana. Dia eo izy izay hoe mbola ao an-trany fihenam-bidy be da be amin'ny telefona. Eo ihany koa ireo loka be da be ho antsika izay tonga miara milalao amina eny zany. Izany hoe mety hoe izay karazana telefona dia tavin'ny olona ho hita daholo. Misy karazany anankiefatra. Misy ny izay mihitsy. Anisan'ny telefona tena tiany olona be da be zao ilay finday amin'ny vidiny 700 sy 7,000 alina. Telefona misy touche izy io. Tsaratsara ny teknoko ty. Ie. Tsara be noho telo alina latsaka kely. Efa tsy hita daholo na ny forward na ny avance na ny reward. Telo alina latsaka kely ilay izy ankoatran'izay ihany koa nefa misy telefona nolaphone eny. Misy hatramin'ny nolaphone eny double puce io telefona 7,000 alina io misy torche misy radio azo ilalovana méga izy io. Raha ty jery ny andinindinitsika dia tonga avy eny amin'ireo toerana anankiroa eo. Ankoatran'izay ozy izay teo dia misy ihany koa ny loka be da be ho antsika izay miaraka amin'ny lalao eny misy t-shirt eny misy porte-clé eny misy hatramina injection na 30,000 ariary na Orange Money. Loka be da be ozy izay. Izany hoe mety hoe rehefa mividiana dia mahazo inona ao anatin'izay sa rehefa mandray anjara fotsiny dia rehefa tonga eny ianao mandray anjara miara milalao aminay dia mahazo inona. Fa tsy tenenina eto ilay inona? Misy ka ohatra hoe porte-clé, stylo, t-shirt, zavatra be da be. Ankoatran'izay? Ny ankoatran'izay ozy izay dia misy gros lot ihany koa. Misy bouloir eny, misy fer eny, le 30,000 ariary Orange Money moa efa niteneninay teo ho antsika rehetrarehetra io. 30,000 ariary Orange Money zay? Izy io rehefa tonga eny tsika dia misy roulette izay mantsy eny zany. Ohatran'ilay manao tsorapitsika. Tsy valizy. Tsy mikoinsa mihitsy ilay izy. Rehefa tonga eny tsika dia miara milalao dia arakaraka ny lalao ataontsika eny dia mahazo 30,000 ariary, mahazo telefona, non tsy telefona, mahazo porte-clé, mahazo t-shirt. Tanana izay eny izay hoe telefona. Misy telefona eny. Fa vidiana vidiny tsy lafo. Latsaka 500 ohatra.
tena efa bojy zany rehefa tena jerena satria zao tena bojy le satria zao raha mividy puce ray arivo ariary zao ianao eny a de efa misy crédit arivo ao anatiny puce hitatsika eny zay ny teneniko teo afaka presque bojy satria raha mividy puce arivo ariary ianao de efa misy crédit arivo ariary ao anatiny manokatra Orange Money zay maimaimpona nosy be any moa misy anazy nosy be tsena nosy be eo ampitany eo mivavadiny tsena de eo asabotsina mena eo ampitany commune eo mihitsy de zay manentany androany le faradoboka androany be da be tsika noho ny teny hoe tsy tafahomana zay androany fa aizany hitananareo tsy tafahomana zay fa mety be le telefona efa nanomboka tamin'ny 24-25 o zay nanomboka an'izy io B500 tour ka hatramin'ny androany farany de betsaka ny olona hoe raha tena amin'ny 67 de hoe tena tsy napozinay nareo fa aiza amin'ny fotoana manaraka betsaka koa ny teny fotoana ohatrany reny fanararotany olona rehefa misy tena fanararotany aminy afaka mamaly an'izay ihany koa ve network de zay mihitsy betsaka ny olona rehefa tonga eny tsy mividy nininy izy fa miresaka izy hoe ahoana moa le code le antso 500 le B500 de mampianatra zay eny ahoana moa le code raha teanao an'izao B500 le 500 zao de zao 24 étoile 1 mahatra 420 ora sady mahazo antso ianao no mahazo SMS ny mahazo mégaoctet ihany koa tiana tsindrina kely ny 420 ora tsika raha am'izao lery zao no mividy le tolotra le olona de raha pitso ohatr' zao izy vao tapitra de ny akoatran'izay amin'ny 6 minitra zao de raha pitso ohatr' zao izy vao tapitra be da be raha pidirina zao am'raika amby folo rapitso vao tapitra isaka mandraparapitso zay le izy fa ny ahoatsy mety lany mihitsy za koa fa mba miresaka telopolo sekonda ihany tsy mety lany mihitsy le izy za afa-po amin'ny 500 mihitsy io kojakojana 500 le sy le 224 efa naresany zao maly vadika le tsy manoana fandarana le izy ka diso am'le deuxième puce zao hoe tamin'ny mafimafy ny olona Ani koja nome da usi. De so. Atali assim que ele sabe. Pode ver atali. De fanitana ngeza pe are fanitana. Fona veloa so de vela san sakafo zareo fa tsy zareo. Sisy lasa misakafo zany eny. Tsy minakana misy reo e. Sisy lasa misakafo fotoana atongavanao eny de mahazo fahafampo enao. Amin'ny fotoana atongavanao eny de mahazo zay ilaina enao. Faradoboka ozy izy zay zao de tena hoe am'izao faradoboka zao de aza misalasala tongava na tsy hividy ary ianao fa hiresaka aminay inona le kodin'izao tongava maka ny anjara fahafampo anao tongava manjara maka lokanao eo amin'ny anosy be tsena eo amin'ny vavadiny tsena sy eo asabotsina mena eo ampitany commune faradoboka ny Orange be 500 tour zao misy godis be da be misy téléphone be da be fialambidy be da be misy ihany koa ny betsakitsika amin'izay zany mba me t-shirt tongava eny de mahazo t-shirt mena fotsiny ve izy zany miara milalao tsika de mahazo fifaliana zany hoe mahazo daholo zay milalao tsy manao ihany tsy mahazo zay tonga eny de mahazo fahafampo daholo eny afa-po tsara ianao mety tsara manentana antsika zany eny anosy be tsena miaraka amin'ny Orange Madagasikara de eny sabotsina mena eo ampitany commune mihitsy eo ampitany commune mihitsy mankasitraka toko de mirasoatra mankasitraka ny DJ sy ny ekipa rehetrarehetra de mankasitraka tsika rehetrarehetra piano sy tsika rehetrarehetra mpanaraka ny Orange sy ny DJ ahoana fantanina farany amin'ny resaka telefona misy garantie misy garantie tena misy garantie mihitsy na le kely indrindra na le ngoda indrindrany garantie. Miava dia miraha fahombiazana makasitraka daholo efa ao anatin'izay Orange zay ihany tsika fa ny misolo tena tsika amin'ny Orange Pro League moa dia mazava ho azy fa ny CFFA zay hiatrika ny lalao mandroso ihany koa amin'ny alahady zao etsy amin'ny kianjaben'ny Barema Masina eonany amin'ny Royal Léopard ka toy izao ny fandaharam-potoana zany amin'ny 12 ora dia efa misokatra ny vavady isika dia mividy tapakila avy hatrany dia miditra any anatiny izy avy mividy tapakila amin'ny alahady amin'ny 12 ora io izay eona amin'ny fiaonan'ny CFFA sy Royal Léopard zany eo Mahamasina ny amidy ny billet dia vidy billet anao tonga dia miditra 10,000 ariary ny fidirana ho an'ny eo Mahamasina Ray Manontolo zany hoe mba te hipetraka eny amin'ny tribune zany ianao dia tongava aloha dia alohaviny 10,000 ariary fa eny no zay no fidirana afa-tsy ny seza Orange ihany no
natokana ho an'ireo filohan'ny club zany ao a. Ie, ny seza orange ihany no natokana ho an'ireo club rehetra eto Analamanga ka tonga dia miantso ny club rehetra eto Analamanga izay manana ny taratasy ara-dalàna maha club anazy aka ny fanasana anazy eny amin'ny mairie Andoran'ny Fotsy zany. Ie, moa akoatr'izay dia 10,000 ariary ny fidirana na tribune na gratin sady mividy billet ianao no tonga dia miditra amin'ny alahady tongava maro. Na dia zany atsany ara ny The Jackson Boys dia hiakatra ambony sehatra indreny fa 12 septambra ho avy izao anao an'i Michael Jackson 100 isan-jato izy ao amin'ny CCSK izy io manomboka amin'ny 3 ora dia afaka mividy mikaratra ianao ao amin'ny Ticket Place MP na amin'ny Messenger dia en ligne indray Jackson Boys le izy bit.ly dia tsy bit.ly dia tsipika de Jackson Boys dia nany amin'ny botika masinina rehetrarehetra Isoraka, Kordiga, City Ivandry dia Tanjombato ny billet tsotra dia 10,000 ariary, ny misy ronono dia 20,000 ariary, ny réservation amin'ilay andro iny dia 25,000 ariary, ny VIP kosa dia 30,000 ariary. The Jackson Boys. Tsika mijery mbola nompiova amin'ny teny anglisy amin'ny mihitsy dia mety mbola hoasainy tokoa le ry zany. Ay ny ary, koa mbola misy ary. Allez, va soirée. Mianareo ny lycée privé Lapi dia manolotra ho anao ahoana zay arahana Malma Wada sy Ongs fankalazana ny 17 taona nisian'io lycée io ary koa ho famaranana nyty vakansy lehibe 2024 ity ary ny lanonana dia rovena amin'ny alahady 20 ny volana septambra ity manomboka amin'ny 2 ora ary mivavahady aza dia efa mivoa amin'ny 10 ora maraina aizake aizy ao amin'ny ANS complexe Befloa eo amin'ny kianja malalaka eo tena hitorajofo amin'io satria ry Wada sy Yangs any anara zany aza hoe Wada Yangs ary manatevinao i Malma vitipidirana ohatriny paf 10,000 ariary fotsiny Lapi mihetsika io tompoko isika rehetra te ilanina amin'izay sabotsy zay tongava maro fa afina ny hitorajofo ny kianjany ANS complexe Befloa amin'ny alahady zao. Samanatry Nyreny Tsilavo ihany koa dia manao an'izao fangatahana sy fingafiana izao tolo-tanana ho an'ny Tsilavo mitsabo amin'ny Tsilavo kely zahay amin'izao izy Tsilavo moa zany marary ny tumeur-kyste ao amin'ny lohany tsy miteny tsy mandeha manaraka traitement médicaux izy amin'izao minam-panafody isan'andro sy manao kiné ihany koa dia ny problème zany amin'izao sahirana mafy amin'ny fikarakarana ny Tsilavo zao dia tsy maraka intsony eo ampelantanana dia mba mangataka amintsika fa mampanao krizy azy rehefa tsy arahana tsakany sy andava ny fanafody dia mba mitalao ny amorapona-reo zay tsara sitrapo afaka manohana ny Tsilavo kely afaka sidianareo any atokantrano izy amin'ny adresse tana RN7 Andoharany Fotsy Sapanina Tongarivo na miantso laharan-tarby 034 35 408 47 avery koa 034 35 408 47. Ny tarika doary amin'ny zoma zao eo amin'ny plaza Befloa efa vita ny famerenan-kira fototra dia mamboatra ny fandaharana ny hira fotsiny izahay tena ny zana eo atao daholo ny hira afa-tsy anankiroa eo angamba no mety tsy vita satria sarotsarotra ny famerenana zay zay tsy teneny eo ina le hira tany alobe tany le izy fa dia hira ny tarika doary 7 eo no nataonay famerenan-kira tamin'ny omaly miampy an'ireo ekipa rehetra miaraka aminay Solofo sy Asona eo amin'ny saxophone sy ny mozika tsofina Manuel avy tsy atao lisany Manuel manao atao inika zany hoe zay tsy mandihy be intsony fa mandindy ara-pitiavana fotsiny misy an'izay manko andihy venareo aloha zay ve andihy misy an'ilay hira tarika zoary le teo tiaviko izy misy totra kosa aloha tataraiko anao tantaran'iny misy totra le iny le tonikira tanjabebisany le tonikiran'le izy zany zavatra tout est fiction attention dia zao amin'ny zoma izao manomboka amin'ny fitora sasany ao amin'ny chapiteau be ny plaza Befloa ny sakafo dia Cap Express no mikarakara efa ole izy afaka mandalintsika ny réservation dia azonareo atao ao amin'ny plaza Befloa na eny amin'ny canal 7 eny Akorondrano
ny numéro ahafahanareo manao ny famandrihan-toerana kosa dia ao amin'ny 03402 enoy tsara 03402 407 na 03407 407 afaka mijery ny pejy ny canal 7 events sy ny ARB nareo afaka mijery ny compte ny tarika tsirairay ao anatin'ny tarika joary ahafahanareo mahita ny afisy alalanareo ny famandrihan-toerana fa ny tsara indrindra dia ny mividy bia mialoha ihany tsy ho ferana akory ny olona miditra satria tamin'ny vita confinement nanao cabaret tao amin'ny toeran'io voalohany ny tarika joary dia zao indray ny amin'ity tarika joary grand cabaret etsy amin'ny plaza be flo amin'ny zoma 6 septembre izao manomboka amin'ny fitorafinaritra mafitabe le sia dia ty antsoavo ataony Johnny Bass izay fantatritsika rehetrarehetra fa noho ny hyperglycémie sévère izay misy risque de défaillance hépatique sy rénale dia mangataka fanampiana sy tolotana ho an'ireo namana rehetrarehetra artista izay afaka manampy azy ny olon-tsotra izay nafantatra ny Johnny Bass izay niaraka taminy ireo namany fa mila afindra any amin'ny hôpitaly spécialisé zany hoe any amin'ny Amadia zany Johnny kaikiny asy amin'ny radio dia raha ohatra nareo vonona dia antsoya ny laharana izay any Zafy Mahery Jules Johnny izay ny anarany 34 034 72 885 46 afaka andefasana vola io 034 72 885 885 46 dia misy anankiray koa ty izay 033 indray ty adre 032 dia ny 032 56 183 51 any zanany io amin'ny anarany Nicolas io 032 56 183 51 io ndray kosa dia azo andefasanareo ny Orange Money ampio le namana mahazo ohatry tiony ianao rehefa tonga président satrapotiko any anareo any efa matsa retour président satrapotiko XL way efa ela ihany nandrasako an'izay hoe nahazo ohatry ty zay efa ela hoy andra maheno mivatana izy amin'izao ka any fa tamin'ny melamela anankiray mahatongiko mampandaka président efa fantatro e mimpandaka mamitsy any zay ny rehefa mitrotrao mpianatra dia rehefa mijery anytony atao hoe Facebook tony sy ny rehetrarehetra tony mahazotony ankizy fa tsisy miteny mihitsy hoe mba mahazotory mpampianatra fa inona moa zany izy inona moa itsika raha tsy eo mpampianatra za dia mankahery any mpampianatra foana indrindra ireo mpampianatra mitazona sy mampianatra reo ankizikely mampahery an'ireo ray aman-dreny ontsy amin'ny fony mahita le zanany alefa mianatra voalohany zany tamin'le zanako voalohany ihany no nateriko fa ny ambiny amin'izay marina mafy arahoany fona mihitsy za no tomany talohan'le zazako tsy nalefako amin'ny vola le zaza tamin'ny voalohany za moa zany aloha zany amin'izao fatsorana ny hoe tsisy zaza mianatra tsony fa manampy ihany fa tena tsapako mihitsy tamin'ity na no mandomba ravaranay fa ho avy rehefa tonga ny zavokely rehefa tonga ny zavokely koa monsieur lazany ho anareo izay nanontany mbola misy foana ve ny mpanao kiraro rainy vony mbola misy rainy vony fa tsy rainy bozy rainy vony mbola misy ary nafataratsika anazy moa dia le manao an'le semelle ireny koa le efa manomboka goka sy mitongilana lianao hoentina any aminazy dia averiny tsara milay tsara mihitsy ao izy ao pavillon 259 eo analakely misy an'zareo ankehitriny dia ao amin'ny Jombosikory Korondrano dia ny sabotsina mehana ny atelier ao akaiky ny gendarme zay efa nataoko zay fateo kaiky amin'ny polisy dia alefaso amin'izay ny saosy sangany teny an'lay atao vosisika alefaso tena ny mpampianatra nga mankahiranareo mafy le mampianatra zazakely mafy tena mafy nefa ny io no mitondra ny fiainany manontolo tena mafy raha erika mampanao révision tsy tsisy dininina tsony mba hainareo ve le lesona ny aloha
sao dia hoe quelle est la capitale de Anne na le terme ao ampiasainao am'le zazakely tena manahirana aizaka misy an'izany kamboatra dada aiza misy ny kamboatra antaneo an'ireny lafa izy mipapirina ny zavatra rehetra andradrano tena marina tena le vocation ampianatra zazakely kosa aloha tena manaika io na zaza lehibe arany ka le kely ny tena le kely ny tena sarotra sady zavatra mahafaly aloha dia hoe ny mpampianatra ny reny lakilasy mbola kely dia kely reny omena karama misimisy kokoa no ny mpampianatra ao amin'ny lakilasy ambonimbony keliny eo noho iny no ny fahatsapana fa enjana ny manokatra saina zaza izarotra be raharaha be tsy mbola nisy hatramin'ny enimpolo taona no makaty zay ianao zay inona hoe raha bandea dia ny zavatra anankiray mba teneniko fotsiny ho an'izay mahay mandray sy mahay mijery atzao foana ny olon-dehibe ninninona toerana misy tonga tara koa mandeha alongy amin'le izy mambapapikopokopotra manany ampy mihitsy iny fa le izy keo le araky ary le Jackson Boss le ty sika Jackson na misy le bady na ny feoana ina ne mba ho afaka amin'io fa andeha amin'ny fampisehoana any Mbatondrazaka manko izy raika tsika raha ohatra vaverina ako fa tsisy baolina bariamo amin'io zany orina le fampisehoana Mbatondrazaka Rofiny zany le Jackson io tsisy tsony baolina bariaka mety hoe Elzeko na ohatran'izany Elzeko no ampy amin'ny 20 ny volana mampirisika atsika ny ao mbola hoe takeatsika eto ny lalao very fampisehoana mahafinaritra zay te hijery fampisehoana mahafinaritra mahavalalànina 20 septambra ny lalao miverina ho an'ny Elzeko etsy Mahamasina amin'ny 4 ora tolakandro am'izany nefa zao tena io bedy be mihitsy am'izany orzanko dia tsy misesesika zany okay lesy raha mandresy ataovy tena am'ilay be sady mihiry mandresy no mandia misy ekipa miaraka amin'ny any koa dia misy ny mozika miaraka amin'ny ny décor ny ambiance Michael Jackson moa zany hoe icône zany na hoe tena tsangam-baton'ny hira pop muzika zany dia tena ho averiny tsara mahafinaritra satria anisany zava-dehibe ny mihazona ny zavatra tsara napetraka ohatr'ireny satria amiko manokana amin'izao fotoana iainako eto ambonin'ny tany zao dia Michael Jackson no fantatro seritreritro hoe artiste nametraka zavatra mivaingana indrindra ho an'ny zavakanto teto ambonin'ny tany anosy ianareo mbola velany moa izy iza Jackson olo fa efa misy nanao copie-collé koa le Jackson ilatsy nanao litsy reto miresanareo fa zavatrajoary zao tsy hoe rehefa miasa mafy be ony ianao na hoe tena miaritra be dia tsy maintsy hoe ho tafita fa ndraindray fatigue générale raha bozy dia matiko iny iva be ny ako vondainao fatigue générale ny bagasy aloha le bagasy nanomboan'le izy voalohany mba gasy zay hoe bagasy mba gasy zany ka zany ny fanomboa voalohany tamin'ilay boky ny dorana nefa tsy levina ela be iny no nahitana an'izany zany zany miteny foana e tsy resaka sapay andrakoty teo le izy fa fahitana zava-misy tamin'ny fiainana fotsiny le izy sy ny fahitana ny tanora amin'izao fotoana zao azao ihany ny olon-dehibe ny zoky ny olon-dehibe ny mpampianatra ny mpanabe hajao tena za daholo igny za tena manamafy an'izay nyrika zay hoe na teny mbola kely ary le zaza za tena tsy mandà mihitsy ale hoe naro ny teny vahiny sy ny sisa fa aleo hijanona any am-pianarana le hoe miteny an'le hoe bonjour fa rehefa itiany andrasoaloha rehefa itian'ivon'ny fiarahamonina dia aleo rehefa kely ianao dia tsy mahafaty mihitsy ampianary teny zao ny zaza hanaja olon-dehibe ao na hoe manahoana tompoko azafady rehefa manao mba lalana manao azafady tompoko mangatajavatra teny azafady tompoko mba omeo anahy itsy kasiketanao itsy dadatora ny bozy fa tsy miresaka an'izany tsika fa vo tamin'ny asa hoe tsy anahy io fa azangatana tamin'ny zoma
tamin'ny tsy tamin'ny sabotsy tamin'ny lahady maraina misy ray aman-dreny be mifanena amiko eo amin'ny elakela trano andeha voaka kely atsenao eny ambonambo dia isan'andro rehefa mifanena amin'ny ray aman-dreny be dia salama tompoko fa hoy izy tamin'ny alady azay sary le ke jereko sary ohatrotsaka orazoiky sao dia mba tsy mendrika anao tsony zany fomba fiarabany zany azizy zany le te izy mantsy ana na tonga dia tanina maliko anazy ohatra sao dia mba tsy mendrika anao tsony zany fomba fiarabany zany le soverina taxi mifanenena ka tapaka misy ny amin'ny mahavariana ahona fatana alika mifanena ohatr'zao le taxi bebe fomba fampiresana le zao zany le izy de tonga de nantany rake mantseny le chauffeur zay ho naranao zao Grégoire zao le chauffeur nisy fatina lidy angato anaty le tôbilina fanena amitsika ty zany efa hoe fifampetsonay zany fifampetsonay jereko tsara nge izy teo izy rake ohatrany olona le izy tsy mitovy amin'ny fatina liga tsony hay ohatrany anko nanao fampisehoana tany tamatavo a mito amin'ny loge a zany ny akanjo efa voalamina eo ny makiazy sy ny sisy misy alika mipetraka eo le kana tena ho zay hoe ety ty fampisehoana ty zany natao ohatra sao de noany ny makiazy satria ny alika menakina-pona reny moa zany fa eo am'le toerana misy mipetraka matoko en chance ozy izy ny namana lehibe ny olon-dehibe zany efa miteny hoe aitsio kely ny fiteninao izy fa tsy hoe ajao ihany fa hoe ajao foana azafady marina zany ajao foana ny olon-dehibe ombieny any de mbo eno ihany zare mba inoy foana ny zavatra teneniny manome fotoana ny mpakafy baolina kitra moa amin'ny androany zany fanomboka ny Ligue des Champions ka i Paris Saint-Germain eo amin'ny Juventus de Turin ary Olympique de Marseille eo amin'ny Tottenham ny ekipanareo zay mitodika za manantena Marseille za manantena Marseille mijery Marseille anao anatin'izay andreniny zay fa baolina koa boribory foana satria za manaiky ny avy lenta zany Premier League zany fa Marseille koa Marseille foana baolina koa lavalava za hoa mafantatra tsara zany Premier League za Marseille na tenenisanao za Marseille ohatrany za baherina ihany ohatrany hoe za Manchester ihany io monsieur Marie Marseille fa isa baolina be koa zany Juventus sy PSG zany nahita hoan'ny rampy hoan'ny androany arivo io fa ny maso le zoky anankiray ao aoriana ohatra nitifitra masoko ve zany za nge mitifitra be mijery an'ireo ora ay mbola misy terminitra fa eto ankoatran'izay le eo ihany koa Dynamo du Kiev sy Chelsea isan'ny lalao hitatsy ao aratsy am'ty an'io ty daholo zany rehetra eo enao baba eo enao iremaiky ny fangatahany olona eto tsy azo asina WhatsApp ve hony ho an'ny olona anipita zay le fangatahana zany mba te hiditra mivatana ny aveny Lyon ny aveny Marseille anipita rehetrarehetra reo pitapita jiaby aroa rehetrarehetra reo eny hodiniana le izy hodiniana afana rehetra eto moa zany misy mihany daholo mihitsy hodiniana le izy de hovaliana eo zany raha matsia dia miditra ny mpianatra efa omaly fidirana ofisialy de le manao an'le prise de contact de moatra mbola manome andro kely zay foana ny fianarana le amenona ny fourniture mahatonga an'iny fa ny katolika tsy maintsy talata magaga talata manko ny andro tena mahafeno ny alatsinainy io satria apiny io ny alatsinainy vao tena mitafotafo Celtic sy Real zany koa mbola maty androany koa Real ihany aloha ny anay maty zay sao de hoe fatigue générale hazavao mihinana fatigue générale maninona fatigue générale be loatra ny natao de vizana fiainana foana tsy mora miakapidinana foana zay le fiainana zay taohoana moa mahereza ry havako isany aminareo aneny fiadanany tompo ay mbola tsy tapitra le ora saika anao amenna mbola tsy tapitra amenna zany fa rehefa kelikely eo ny amenna fa fanalefa lo fotsiny tsodrano drakatra tsy adino mbola misy azo andavy raky izy mbola misy alefa soara any bandy akamo
Ny azan-dako ohatray dia efa patsivana fotsiny an'ilay tapakila amin'ilay. Misy koa manendrika Avy hatrany dia patsivana hatrany tsika fa tsy misy zany sao dia anoatra ny tamin'ny zoma eo hoe aiza mividy be fa tonga dia ny mamasina ny tapakilany tsy faina ary izay mahazo tapakila tonga dia miditra 10,000 ariary midiro. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha. Nefa rehefa izy nefa nata olona. Alasinainy karazana lavilaka misy moasa goty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsalikiany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'izay laoniny, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolo piainanao. Orange. Oui, mais plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandarana et compagnie.